Klasy tokovavy dia misaotra hatrany ho antsika manaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ary ny onjam-peo ny radio Mada zato teboka valo izay mandray ny fandarana miara-manonja amin'izao atoandro izao. Ho anao izay tratranay ampisakafoanana, ho anao izay ao anatin'ny asa ihany koa amin'izao fotoana izao dia toloranay ny fakahirezana rehefa azo homana satria dia fotoana tokoa no tahaka izao fitsotsorana iainoenona alohan'ny handraisana indray zany reo asa mandraraha samihafa. Misy moa mbola manatotosa asa dia anaovana fakahirezana hatrany izy ireny izay mandray an'ity fandarana fokarin'ny MBS sy ny radio Mada ity amin'ny alalan'ny miara-manonja izany. Isika eto atoerana sy any ampitan-dranomasina dia arabaina avokeo. Ny namana teknisianina tarihan'ny Faliramanarivo sy Rojoso ambadikeo dia arabaitsika miaraka amin'ireo mpanao gazety melipatrana ho an'ny MBS sy ny radio Mada dia isaoran'izy ireo manao ny fandrakofana ny vaovao ka ho zaraina amintsika amin'ny fotoana fampahalalam-baovao lehibe sy amin'ny alalan'ireo fitim-baovao isaky ny adiny iray ho an'ny MBS izany. Isika rehetra dia arabaina avokoa satria matoa ianareo misahirana mihaino mandray ity fandarana ity dia te hanovo vaovao, te hanovo fanadihadiana sy fandalinana ary liana amin'ny zava-misy iainan'ny fiainan'ny firenena. Torak'izany ihany koa ianareo izay mandefa ny hafatra miafina sy miantso mivatana aminay ary maniry ny iaona mihitsy aza, marobe ianareo no amin'izany dia akasitrahana melo satria dia ao anatin'ny fitiavana tanindrazana avokoa izany. Ny tanjonay amin'ity fandarana ity moa zany dia hoe fanadihadiana mifototra amin'ny lalàna sy ny tantara ary mba ahafahana manova ny fiainan'ny firenena. Anjara biriky izany ny fandarana miara-manonja izay vokarin'ny MBS isika sy ny radio Mada ary manatotosa izany ireo tompon'andraikitra samihafa izay irahana amin'ny alalan'ireo solombavambaoaka sy prapolitika eo anivon'ny antoko-tiako Madagasikara izay anisany mifanentana sy mifanao tantsoroka ahafahana mikaroka sy mizara ireny vaovao zaraina amintsika ireny. Ny vaovao aloha zany tao anatin'ny 420 ora na mety mihoatra ho an'ny manodidina Anosipatrana dia mbola tapaka ny lalana satria zany mbola misy ny fanesorana reo fakobe misavovona miavosa ary nanapa-dalana ny bandalana nanomboka amin'ny fiandohany ty herinandro ity de mihodina any amina toerana samihafa any Anosizato, any Anosibe anoany ireo mpampiasa lalana. Eny misy mihodina aty Anosipatrana izay mivoaka any Andavamamba mandalo amin'iny Ilany Vato iny zany mazava ho azy zany ambarako izany. Ny akoatr'izay satria tsika moa tsy maintsy miresaka foana ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeany dia haitsika tsara ny fanambarana lehibe izay nataony teo anivon'ireo ray aman-dreny avy amin'ny foko eto Madagasikara na ny ARFM zany. Izy ireo izay nanao fanambarana teny amin'ny fofikry lafy ny amin'ny fofaranana mialohan'ny fa 7 volana Marsa izao ny tolom-panafahana 7 volana Marsa 1770 ary ho averina amin'ny tena malagasy ny fitantanana Madagasikara fa ho akisaka ireo vahiny frantsay mena sofina ho izy ireo tao anatin'ny fanambarany izay mitantana Madagasikara rehefa ato ambohitra amin'izao fotoana izao. Nadikan'izy ireo fa valim-pirenena mihitsy aza izany tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nataon'izy ireo ko niantso izy ireo ny fiaraha-mientana malagasy mba hiary isalazany ao anatin'izay adzotolona ho famerenana Madagasikara eo ampelantanany malagasy izay. Niantso ihany koa izy ireo everina fa manana fahefana afaka mandray andraikitra ho an'ny tandrify azy ireo tsirairay avy amin'ny fampiarana ny lalàna izany ka hitodika sy anampy ny vahoaka ariaro ny tanindrazana. Nambaran'izy ireo fa tsy fanonganam-panjakana fa vonjy rano vaky izao zava-misy izao ka aoriny izay fanambarana izay de roso amin'ny dingana mafimafy kokoa ny eo anivon'ny ARFM na ny anteny meran'ireo ray aman-dreny avy amin'ny foko eto Madagasikara.
de hoitantsika moa zany hoe inona no ataon'izy ireo makaizany lalan'izy ireo hanamafy ny tola amin'ny fomba sy amin'ny fihetsika manao ahoana dia ny zava-bolaza sy ateraky ny rapitso sy ny rafakapitso no afaka mamaly izany fantanitsika izany fa vaovao moa zany de zaraintsika atao anatin'ny fandarana miara-manonja vaovao lehibe ihany ko zay fantatra tena nivony ainao manjery samihafa sy ny tamajolotra sosialy rehefa nisy nanaitra tamin'ny farany herinandro lasa teo ny amin'ny hoe de misy andrameny zay avy aty Madagasikara indray no kasaina havoaka any a Dubai de atratra tao a Tanzania tao de rehefa nandeha ny fizaram-baovao samihafa nandritry ny andro maromaro de mivoaka tao anatin'ny fahanginana ny tompona ndraiky mpanjakana tamin'ny alalan'ny tale jeneraly ny faditseranana nanambara fa ay tena misy tokoa izany andramena no kasaina ho avoaka izany zany hoe efa nivoaka no diazana tany amina firenena hafa dia avoaka indray zay amin'ny endriny antsokosoko foana moa zany zava-misy ho an'ireo arena sarobidy ho amin'ny Madagasikara raha ny fizaram-baovao zay naparitaka de hoe efa tany amin'ny taona 424 hoy ny fanazavana ny fitondram-panjakana no nisy zany andramena navoaka izany ka nokasaina haondrana any Chine ity andramena ity zay nanodidididina tany amin'ny 100 taona tany hoany fa rehefa misy mifahatratsarana dia miazana atao Kenya izany ary dia nafindra ndray tateorina tamina conteneur tany amin'ny 224 tany hoany ary izao zany no kasaina ho avoaka any Dubai tany amin'ny toerana zay nitazomana azy dia nafindra tamina conteneur dia tratra tao Tanzania raha ny fanazavana maro samihafa ny tombambidy raha ny fanazavana ihany ko hoetitsika ao anatin'ity vaovao mialohan'ny fanady adina ity de hoe manodidina ny 13 tapitrisa dollara 13 millions de dollars no tombamidiny zany bois de rose zany eo amin'ny 70 sy 100 taona anoany de raha ataotsika zany ny tombana ho an'ny vola malagasy mety tsy de zakan'lay machine calculer zany na tsy zakan'lay telefona kelitsika fa raha 13 tapitrisa dollara ampitombotsika manodidina ny 270 na 370 ny dollara am'izao fotoana izao de vola be ihany zany ho an'lay tsy mahay manisa ary tokony avy tanjavatra ho an'ny firenena ray manontolo kanefa moa zany dia miantona bloqué fotsiny ihany any amin'ilay resaka andramena ary rehefa mivoaka tahaka zao le adevitra de mivoaka ny amin'ny hoe misy vola very misy vola tokony hodina ho an'ny fiainan'ny firenena ary manao fangatahana raboletserotsika de mibitaka sy faly ery rehefa misy manome 2 millions de dollars 3 millions de dollars 4 millions de dollars ne fotoana zany andramena zay mivoaka antsokosoko ary no diazana dia mameno tombabidiny amin'ny hoe 13 millions de dollars na 13 tapitrisa dollars tokony avy tanjavatra na io fakona Antananarivo tsy mety voaroky io aza zay everina fa tokony haitana vola be ary nisy mihitsy ny fanampiana azo ho am'izay hoe fitantanana sy tantsoroka ho an'ny tanàna Antananarivo zany fa tsy hitany vola am'izao fotoana izao ka rehefa miresaka tanàna Antananarivo isika de mitondra ny etaeta nireo mpiasa ihany ko zany tsika fa dia mbola eo ampiandrasana ny karamany ihany ko zany ny mpiasa eo anivon'ny tanàna Antananarivo na nisy eo raha ny angom-bavao sy ny fizaram-bavao zay voaraintsika am'izao fotoana izao de roa no adevitra teraka zany voalohany ao anatin'izany ny olana eo amin'ny lafin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny satria tsy voazao ny fahatarany ny karama eo anivon'ny tanàna Antananarivo fa anton-javatra faharoa de hoe ny fahabanga-toerany be ny tanàna ka mbola tsisy lay tena hoe mpisolo toerana zay mitatana vonjimaika ny eo anivon'ny commune io ndray tsy Antananarivo renivohitra ny adevitra am'izany fa saiky manerana amin'ny Madagasikara no ahitana an'izany dia misy olana eo amin'ny famoam-bola eny anivon'lay tahirim-bola mpanjakana satria ny volan'ny commune moa zany dia tahirizina eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana ary misy pitsipitsiny ahafahana manao versement amin'ny alalan'ireny régisseur ireny sy ahafahana ihany koa manao encaissement zany hoe maka ny vola eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana fomba fiasa
izany rehetrarehetra izany akoatrany hoe tahiry any anaty kesy ka raha miresaka communentsika de misy ny commune zay ambony vohatra de samy manana ny kategoriana na ambony vohatra zany hoe commune urbaine ary misy ny commune ambany vohatra fa samy manana ihany koa ny kategoriana de arakarak'izay kategorie zay ny traitement sur le faveur samy hafa ary reo droit sy ireo subvention zay mandeha aninivon'ireny commune samy hafa ireny tsy vitandroany ray zany fa manatsidika fotsiny io ny amin'ny hoe misy piasa mitarainao akoatrany hoe mbola manana devoir be tsy vita lehibe ny tanàna zay mialokaloka araky ny adidy amanandraikitra ny tenendro mifanjakana azy eo anivon'ny aménagement du territoire no nametrahany fitondram-panjakana azy zany am'izao fotoan'izao tsy mbola vita ho isika satria misy devoir lehibe ho an'ny tanàna Antananarivo zany ka heverina fa tokony hitondrana ny fialatsiny raha ohatra ka tsy vita ny devoir ho an'ny vahoaka Antananarivo renivohitra ary tokony isy ihany koa zay fandiniana zay maiky ho an'ny gouvernement taray manontolo mihitsy ny amin'ny hoe ahoana no anavotana an'ilay capitale de Madagasikara na ny hoe renivohitry Madagasikara. Bref zany moa dia ampidiritsika ao anatin'ny fontenina devitra daholo fa mbola hoetitsika ao anatin'ny fanadihadiana sy famakafakana rehefa aveo fa efa vonina eto akaiky eto ny solomavomboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny district Ambohidratrimo dia arabaina aloha zany ianareo any amin'ny district Ambohidratrimo fa maro be mihitsy no mandefa afatra miafina aty aminay ary mandefa afatra am'lay 34 12 940 zay hifandraisatsika amin'ny miara-manonja ny am'ireo toerana maro samy hafa zay misy atsika misy miteny hoe zay avy aty Tanety be Mahazazy ty zay avy aty Mahabo zay avy aty Anjanadory zay avy aty Merimandroso zay aty Asoavy aty Bevomanga sy ny sisa dia arabaina ianareo ary manam-baovao mihitsy ianareo zay zaraina ary lina miaino an'ity fandarana zay hoentsika ety androany zany solombavam-boaka ny Madagasikara avy any amin'ny district Ambohidratrimo miara-dalana amintsika dia hanongilatsofiny isika any amin'izany district zany indrindra Madagasikara ray manontolo sy ny any ivelany any satria dia mifanojo amin'ny fivoriana eny Tsimbazaza tsy ara-potoana moa fivoriana zany zay netrony ny gouvernement ho an'ireo mpikambana eo anivony ateny miaram-pirenena ireo solombavam-boaka mandrafitra izany satria dia hanolotra ny fandaharana asakabeany ny fanjakana na ny politique générale de l'État de hitondra anao lecture diagonale satria efa mikofokofoka sy miresadresaka an'izany gouvernement amin'ny alalan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement sy ireo gouvernement miara-dia aminy fa misy ny document zay efa voarainy député Mamy Rabenirina momba izany de mba manao lecture diagonale aloha tsika amin'ny fomba fijery maimaika fa mbola hiaino tsara tsika de andinika tsara tsika de efa nandray reo heverina zany fa tsara ho atolotra ho an'ny mpiaino mpanaraka sy heverina fa hifantohan'ny adevitra sy ho zava-dehibe satria izay de nampanantena tamintsika hoe tsy maintsy ho arahantsika maso satria io no fototra fondation io reny an'le fampandroana ny firenena sy asa ho tanterahan'le gouvernement zany mba hitondrana an'le hoe résultat vokatra makenenevonvoaka de resaka an'izany miaraka amin'ny député Mamy Rabenirina akoatra ny adevitra momba n'ity resaka délégation spéciale sy ny resaka ho an'ny tontolo mpifidianana amin'ny ankapobeny ity fifidianana solombavam-boaka sy fifidianana ben'ny tanàna izany atreo aloha angambany ny fampiresahana mirahalahy amintsika fa raha ohatra ka misy ny zavatra tokony ho resahana sy dinidiniany eny ampivoan-dalana eny de hiezaka hiresaka amin'izany ny tena kosa ny député Mamy Rabenirina voavidy teny amin'ny district Ambohidratrimo zay questeur fahatelo eo anivon'ny assemblée nationale la secrétaire générale ny antoko tiako Madagasikara ihany koa miaraba député. Miaraba Faniry Razafy Manantany de miaraba antsika rehetra atao amin'ny studio anankiroa ny MBS ny Radio Mada. Miaraba indrindrandrindra ny mpanaraka ny fandaharana rehetra zay miparitaka manerana ny zao tontolo zao fa manamafy ny fiarabana manokana ny mpiaramonina eo amin'ny district Ambohidratrimo ny vazatany Ambohidratrimo misy lafo valo rehetra manomboka any amin'ny farany avaratra any ny commune avaratsena ny Sahalemaka rehetra iny ny farany avaratra zay fandray amin'ny sistan'ny district Anantozorobe tsara ho fantatra satria tena mipaka lavitra be fanila amina Tanety be anaty volo ny fokotany farany avaratra commune le Tanety be anaty volo fa efa district Anantozorobe de commune ta avaratsena any amin'ny faritra Sahalemaka zany no mifandray an'iny amin'ny alalan'ny fokotany any amin'ny farany avaratra any
any varatry manarina sy rehetrarehetra iny de misy mifandray amy distrikany Manjakandriana misy fokotany Mandrosoa amy distrikany Manjakandriana izay mifanila amin'ny fokotany anankiray mbo manana eo ao amin'ny commune Molavaratsena ihany koa ka raha ataontsika hoe zay ny farany avaratra ataontsika hoe farany atsimo aty mifandray amina Alakamisy ny Fenoarivo misy ny commune Mahireza izay mifanila amin'ny Alakamisy ny Fenoarivo ny commune Fenoarivo ihany koa izay mifanila amin'ny commune Mahireza amin'ny alalany Ambojafy mifanila amina Tsakambahiny sy commune Fiadanana rehetra iny arabaina daholo nareo rehetra ny farany andrefana misy an'iny efa fampiankina amin'ny Vonizongo amin'ny ya ty amin'ny commune Fiaonana ty miantso mifanila amin'ny commune Mpanotokana ty amin'ny distrikany Ambohidratrimo arabaina daholo tsika rehetra any amin'ny fokotaniny atsapany mahazo tapany andrefana rehetrarehetra iny Belanitra voalohany dia ilany atsinanana moa aty Laniera Ambodifasina commune Mbatolampy Tsomafotsy zay mifanila amin'ny distrikana Avaradrano zay le ataontsika hoe lafivalon'ny district amin'ny ankapobeny zay tolorany ny araba manokana amty andro Alakamisy iaonatsika eto ndray fampizarazarana ny vaovao makasika ny fiaram-pirenena amin'ny ankapobeny ity araka voalazany faniry teo mifanindry amin'ny ilay fivoriana tsy ara-potoana izay nantsoiny ny filan-kevitra minisitra ty herinandro hitsahantsika ity fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny herinandro efa nyteny an'izay teto zay efa nandrasana ihany satria raha voalazan'ny lalam-panorenana de manana 30 andro ny prime ministre vaovao voatendry hanolorana eo anolon'ny anteny miera ny fandaharan'asa andraso nge ny tena dikany amin'ny fiteny malagasy fandaharan'asa fanatanterahana amin'ny politika akapoben'ny fanjakana zany hoe tsy le politika akapobeny akory tsy le PGE akory fa ilay fandaharan'asa na le programme de mise en œuvre reo iny fiteny frantsay hanatanterahana n'lay PGE zay efa tokony efa voavolavolany mpitondra fanjakana milohan'ny ny nanendrena ny gouvernemanta dia niandry an'izay tsika ty herinandro ty no anatanterahana azy ary androany maraina no nanomboka niatrika ny anteny miera-pirenena ny prime ministre ary nizara ny antota taratasy sy nanazava saky teny eo nanazava amin'ny atsiprien fa namaky ilay antota taratasy zay moa nataony tao satria karaha nanana endrika kabary le izy nanana endrika kabary fa nisoratana taratasy misy pejy 420 520 zay no natolotry ny prime ministre teo androany zay tsy vitatsika eto akory ny resaka an'le izy amin'ny ankapobeny fa araka ny voalazan'ny faniry teo ovakitsika amin'ny ankapobeny fotsiny le izy indrindra eo amin'ilay pejy fanolorana afahantsika mahita hoe inona marina moa zany ny zava-dehibe amin'ity fitondram-panjakana ity amin'ny anatanterahany andraikiny amin'ny fampandrosoana satria ny tanjony ny fitondram-panjakana rehetra dia ny ampandroso ny firenena sy ny vahoaka ao aminy ka arak'izany rehefa tena arahantsika le kabary de voalaza eto fa ho toy ny zavatra efa nataony ty fitondram-panjakana ity tany amin'ny taona 2024 no mbola ho tanterahana amin'ity mandat manaraka ity zany hoe mbola no amafisina amin'ny fomba ofisialy mihitsy faniry fa mifototra amin'ilay vely rano 13 izay efa nresahany zareo foana nandritry ny 5 taona lasa ary efa narahantsika akaiky hoe atraizany fahatanterahany atraizany tsy fahatanterahany ao anatin'le izy tsy izano andeha iresaka eto andeha ilazy eto hoe firy vely rano vita fa tsika rehetrarehetra samy efa maro amintsika ny nanao lisitra ny zavatra nokasain'ty fitondram-panjakana ity tamin'ny mandat teo aloha tanterahana tao anatin'ny 5 taona miainga tamin'ireo vely rano 13 reo lisitra efa ampolo maro
ny fandaharan'asa afantarantsika hoe firy isanjato zay zay ny ady hevitra teto tamin'izany fotoana zany hoe tsy misy roapolo isanjato akory tamin'ireo vita aza nisy efa vary mangatsika ny fitondrana tany aloha tany a fa zao tsika mbola averina n'lay fitondram-panjakana makany amin'ilay hoe vely rano 3 ny dikan'izay sady tsy nienany tsy ny tombo ilay vely rano sady tsy niena zany hoe raha misy raha ny tokony hoe izy tokony efa le vely rano 3 zay nyresahana tany amin'ny fiandohan'ny mandat teo aloha taona 7 sy 4 ho an'ilay mandat teo aloha zany hoe ny dikan'izay a azotsika resahana fa manaiky koa zany ireo mitondra ny fanjakana amin'izao fotoana fa tsy tanteraka ny fampanantenana nomena ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana zany satria mbola ireo ihany no entina hitantanana amin'ny firenena amin'ity mandat vao manompoka 4 sy 4 ty raha tokony efa mba hivadika zavatra hafa raha fampanantenana de hoe le velo rano 3 vita ao anatin'ny 5 taona fa zao tsika 5 taona teorina mbola le velo rano 3 ihany no entina ampanantenana ny vahoaka ho amin'ny 5 taona manaraka nydikan'izay ho iateo hoe sady tsy niena zany matetika rehefa manao an'ireny mantsy zay le hoe atao lisitra ny zahatra atao a zay vita de tsipihana esorona ao anaty lisitra tsy nisy zany ny azony tsipihana tsy nisy zany no azo lazaina hoe vita fa sady tsy nitombo ihany koa zany hoe tsy misy zany ny vina vaovao ao anatin'ilay fanatanterahana ny vina fampandrosoana ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy de zay no lazaina eto ampejo voalohany mihitsy ny amin'ny hoe velo rano 3 nanompoka ny taona 7 sy 4 zay no mbola fototra no mbola fototra iorenan'ny politika akapobe ny fanjakana avadika ho programa nasan'ny gouvernemanta andro telo lehibe hoy ny prime ministre Androany Maraina no ifotorany io fandaharan'asa io de eo ny hoe loharanokarena mifototra amin'ny olona fampiroboroboana indostria sy fanodinana raha-toekarena raha fahaiza mitantana zay raha isitsika hoe ilay zavatra amin'ny akapobeny be mihitsy de napetrana ihany koa hoe am'izao fepitaona 4 sy 4 7 sy 4 zao de ny fampianana ny fahantrana ny fanatsarana fa efa mividy ny vahoaka famoronan'asa fanatsarana fitantanana fanamafisana ady amin'ny kolokolo ny dikan'izay de mbola manamafy an'le resako teo faniry hoe ilay zavatra rehetra efa novoizina teo aloha ihany sa hoe zao ve le fitondram-panjakana zany vao tena mahita hoe mila ahena ny tamin'ny fahantrana eto Madagasikara tsy valapatra be amin'ny resaka ara-toekarena fa isika teto nandritra ny taona vitsivitsy farany teo faniry ny resaka foana hoe atraiza ny fandrosoan'ny vahoaka malagasy atraiza ny fiakaran'ny arikarena atraiza ny fiakaran'ny fahefa mividin'ny vahoaka satria rendretrarehetra reny no famantarana afahantsika mahita hoe miha mahantra sa miha manan-karena le vahoaka miha mahantra sa miha manan-karena le fanjakana ary tamin'izany tsika ny teny hoe raha nanao fanamarihana nanao fanambarana ny avy amin'ny sampandrarana ankiray eo anivon'ny ino ty izy rantsan'ny fanjakana de nilaza hoe mbola tsy mahatratra taremarika 2 akory ny taux d'inflation tamin'izany fotoana zany am'zareo zany rehefa tsy mahatratra taremarika 2 ny taux d'inflation de mbola tsy me mahantra le firenena de tamin'izay tsika namaly hoe ny fahefa mividin'le vahoaka jerena zao zany le fanjakana aty amin'ny taona fahaenina vao mahita hoe mila iadina mila oezahana ny fampianana ny fahantrana eto Madagasikara zany hoe raha fehezitsika faniry mba tsy ho lava loatra le resaka satria ty mo tantara vao manompoka afaka miresaka nyty isan-kerinandro tsika raha ilaina satria ity antotantaratasy ity izay mifeh ny an'io fandaharan'asa io netiko hoe daholo mantsy izy anankiroa ty anankiray ty tamin'ny taona 7 sy 4 de ty anankiray androany ty taona 4 sy 4 zany hoe afahantsika mampita tsy kelikely faniry taiza no vita inona ny tsy vita inona ny blablabla fotsiny inona ny copie-coller ao anatin'le izy fa misy zany de afahantsika mijery hoe manaraka hoe makaiza sy makaiza zany
ny fizotrany fitantanana ireo zay mitondra ny firenena am'izao fotoana zao a ny firenena zany resaka ady amy kolokolo zany efa nandritrany efa ao anatin'iny tamy taona 2014 iny nefa napetraka olo ara-pahamehana ny ady amy kolikoly fa ato anatin'ity 2024 ty mbola apetraka ihany ko mbola mbola mafy be le ady amy kolikoly satria raha ny tena marina zany tsy tonga araky nanana tena nazy novokatra tamin'ny ady amin'ny kolikoly ary tsika mahita fa ny ilay antsona hoe indice de perception ny kolikoly a iran'izao tontolo zao de nametraka fa nototsika tao anatin'ny taona vitsivitsy farany tsy nioatra ny 520 amin'ny 100 ary ny toerantsika am'izao fotoana zao de mbola ratsy diso a tamin'ny taona 324 tamin'ny faraparan'ny taona iny a fa 570 amby 100 am'ireo firenena 20 amby 100 izay hanaovana ilay fitsarana no misy an'i Madagasikara tao anatin'izay taona vitsivitsy farany zay tsy voatra fa vao maika midina mitsotsorika tsikelikely ny dikan'izay a aiza zany aiza no ahafahantsika mitsara hoe nandroso sa niemotra lay raharahan'ny firenena de mahita tsika hoe tafiditra ao anatin'ny ilay programme anasa le fandaharanasa zay lazain'ilay lehibe ny gouvernement teto a le hoe filana ny firaisakina ho an'ny ady amin'ny fahantrana firaisakina an'iza marina fa vahoaka efa antsoina ho amin'ny firaisakina amin'ny endrindrehetra fa ny ady amin'ny fahantrana anjaran'ny gouvernement no mametraka ny paikady rehetrarehetra atratrarana zany tanjona makany amin'ny fiainan'ny tany fahantrana zany fa eto a de efa ndresantsika nandritra ny taona maro no hoe le fanjakana de la ny andro manome trondro ny vahoaka fa tsy manome fitana tamin'ny alalan'ireo hoe kalitsinjo inona avy izy ireny faniry tosika fameno izay natao fialana bala moa tam'izany fotoana zany resaka covid fa ao anatin' ty teboka voalohany izay lazaina fa loharanokarena mifototra amin'ny olona ity capitale humain de mbola zay ihany a no eritreretin'ilay fitondram-panjakana fa vahaolana voalohany entina miady amin'ny fahantrana fomba fijeriny moa zany fa tsika tsy ady hevitra sahady mahakasika an'izany zavatra zany eto a fa manomana tsika rehetra fotsiny fa ho avy tsika amin'ny fotoana mahamety azy ho resantsika amin'ny atsipriany ho raisitsika reto antota taratasy reto a ataotsika ho tableau de bord zay moa fomba fiteny ary na tsy mety miatrika ny solombavam-bahoaka amin'ny fotoana anaovana tatitra io prime ministre io satria zay no nitranga tsy nety niatrika ny solombavam-bahoaka tsony izy tao anatin'ny heritaona sy tapany farany ho amin'ny fanaovana tatitra sy fanaovana fianonan'ny fanontaniana ary tokony hamalina ny fanontaniana ny solombavam-bahoaka zay am'izay endrik'izay no ifampiresahan'ny parlementa sy ny gouvernementa am'izay endrik'izay no ahafahan'ny parlementa ny anteny miera rehetra manao ny évaluation na ny tombanezaka isa taona na isaky ny enim-bolana isaky ny fivoriana ara-potoana amin'ny asa ataon'ny gouvernementa ny elan'ny gouvernementa bala ireny fiaonana tamin'ny parlementa tamin'ny anteny miera-pirenena reny indrindrandrindra nandritra ny heritaona sy tapany ho ia fa dia etotsika rehefa mbola tohizan'lay gouvernement io zay fomba fiasa zay a de etosika eto amin'ity fandaharany ity tsika no iresaka amin'ny atsipriany izany zavatra zany a izany fomba fiasa sy anao ny tombanezaka rehetra amin'ny asan'ny gouvernementa izany fa akoatran'iny a de misy tolo-dalàna misy volavolan-dalàna anankiroa mandeha eo anivon'ny anteny miera-pirenena am'izao fotoa zao tsara ihany miresaka an'lay izy a ny anankiray miresaka an'lay toy n'lay kabaran'le filoham-pirenena ny am'lay sazy tokony omenan'ireo mpanolana sy ny sisa mandeha any amin'ny nitondrana fanavaozana eo anivon'ny code pénal fa ny anankiray a mahakasika an'lay fitantanana ny collectivité territoriale décentralisée na ny commune indrindraindrindra izay manova ny
fomba fitantanana ny commune rehefa tsy misy olom-boafidy fa ndresantsika teto tamin'ny heriny mahakasika ny délégation spéciale zay misy président sy vice président anankiroa fa ny tena fototra ilay tolo-dalàna volavolan-dalàna azafady izay tonga am'izao fotoana izao rehefa nandalo tamin'ny asam-bomera omaly fa mbola tsy nandalo tamin'ny fankatoavana amin'ny fivoriana azy mibe sy ny maro atrehana dia ngamba feheziko amin'ny teny fohy faniry mba fampahafantarana antsika rehetra hoe inona no mandeha eo anivon'ny antemera am'izao fotoana izao de voalohany a rehefa misy zany ny fahabanga-toerana ka ho tonga amin'ny fanendrena délégation manokana délégation spéciale dia tsy miova ny hoe olona telo nitendren'ny ministry ny aty tany président délégation spéciale ray a PDS io dia ny lefiny anankiroa fa ny miova ao anatin'le izy dia ireo lefiny anankiroa reo no tsy maintsy alaina avy amin'ny mpiasam-panjakana tendrena avy amin'ny mpiasam-panjakana miasa ao anatin'le faritra tsy maintsy fonctionnaire zany ilay vice PDS a anankiroa zay tendrena rehefa misy fahabanga-toerany be ny tanàna voafidy eo amin'ny toerana anankiray fa azo adika koa zany amin'ny dikany anankiray manao hoe ilay PDS zany azo apetraka tsy ho fonctionnaire nizaniza zany azo apetraka PDS tamin'ny fanoratana ny lalàna teo aloha io 424 aotra roapolo io mantsy de napetraka ny hoe rehefa tsy misy ny olom-boafidy de tokony olona afaka mitantana ndrara-panjakana amin'ny ankapobeny no tendrena ho ao anatin'ny délégation spéciale zany hoe raha dika dia fonctionnaire mahay fitantanandra-ra-panjakana no mitantana ny délégation spéciale fa zao zany azo atao olo-kafa izy io faniry zany hoe midika fa azo anendrena izay tiana tendrena fotsiny zao io ary azo anendrena mpanao politika avy hatrany raha ho resahako mivantana le izy zay zany le fanovana anankiray a entin'ilay ministeran'ny aty tany entin'ilay ministeran'ny fitsinjaram-pahefana hany ovaina ao anatin'ilay lalàna 424 aotra roapolo am'izao fotoana zao ny ametrahana PDS azo ametrahana olona hafa akoatra fonctionnaire de zay le teneniko hoe eny fa nampanao politika ara zany de fa azo atao ampitoizatsika iny resaka iny rehefa avy eo fa ny vice PDS a no tsy maintsy fonctionnaire fa anisan'ny fiovana entin'lay tolo-dalàna mandeha am'izao fotoana zao koa faniriny hoe afaka milatsaka indray ireo olona reo le lalàna teo aloha mantsy milaza hoe ny mpikambana ao anatin'ny délégation spéciale de tsy afaka milatsaka hofidiana assurena le neutralité zay assurena le neutralité tena nitrangy zany ohatra tany amin'ny district ny Ambohidratrimo tany amin'ny commune Anjanadoria tany satria ilay PDS teo amin'ny toerana no saika ho arotsaka ny fitondram-panjakana ho candidat ny antoko amin'ny fanjakana moa zany ho candidat kanefa rehefa novakina le lalàna de tsy afaka hilatsaka izy satria PDS aperinasa fa zao zany raha ilay tolo-dalàna tonga ao de afaka milatsaka daholo indray nyrehetrarehetra eny fa nareo membre ny délégation spéciale reo ary de lazaina fotsiny ao anatin'le tolo-dalàna hoe ilay fepetra voalaza ny andininy fa 5 ao amin'le lalàna 424 aotra roapolo iny a no mifehan'le izy ny ao de milaza hoe izay be ny tanàna na mpanolotsaina ny tanàna olom-boafidy zany mbola iverina ilatsaka dia iverina ho toy ny manala tena miala ho azy amin'ilay andraikitra rehefa tafapetraka amin'ny fomba ara-dalàna ny candidature ny filatsahany zay voalaza an'io andininy fa 5 de nilazaina fotsiny amin'ilay amendement nraisina omaly hoe ampiarina koa zany amin'ny délégation spéciale io andininy fa 5 io reo zany ny zava-dehibe anankiroa entin'ilay amendement zay mandeha ao anivon'ny anteny miera-pirenena am'izao fotoana zao a mikasika ny hoe mahafonctionnaire sy tsy mahafonctionnaire ny PDS ny vice PDS zay tendrena sy ny fahafahany ny fahazony milatsaka indray hofidiana zany tanàna rehefa avy eo raha tena tsorona zany le izy a dia any am'ireo commune zany zay manahirana kanefa ho stratégique am'le mpitondra fanjakana dia hanendrena PDS
akamakama nlay ao anatin'le fitondram-panjakana de iny any narotsaka candidat rehefa avy eo karakaraina tsara ny communication sy ny raha rehetra manodidina an'izay amin'ny fitantanana de iny any rehefa avy eo zany a no atosika ho candidat de lasa be ny tanàna fa mba hahafahana manao izay aloha zany de kitihana ny lalàna zay le zavatra mitranga am'izao fotoana zao voavalo ny fanontanitsika rehetra ho an'izay nametra-panontaniana hoe inona zany no ao anatin'lay volavolan-dalàna zay mandeha fa amaranako an'iny resaka anankiray iny faniry de tiako ihany mianamarika hoe izahay kosa mba niandry satria talohan'ny fifaranan'lay fivoriana ara-potoana farany teo de samy nalalitsika ny 15 desambra dia nisy tolo-dalàna zay napetraka iambaty amin'ny fanoerana izay tokony hitondra fanatsarana ny fitantanana fifidianana rehetra amin'ny ankapobeny rehefa tsy nety tanteraka ilay fikonan-doha hoe iarahana midinika iarahan'ny mpisehatra ara-politika rehetra midinika zay tsy hanavahana foronana ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny fifidianana rehefa tsy nety tanteraka iny a rehefa natao amboletra ny fanatanterahana fifidianana filoha-pirenena dia nisy an'ilay tolo-dalàna izay nentinay teo anivon'ny anteny miera-pirenena manova mitondra fanovana amin'ny lalàna fa 8 aotraotra valo tsy amoabofy tsy amofy an'izy eto akory no tiako atao fa tehiteny fotsiny aho hoe nanaraka ny dingana rehetra io raha ny tokony ho izy efa tapitra le 30 andro nandefasana azy teny anivon'ny gouvernemanta efa voapetraka teo amin'ny braon'ny anteny miera-pirenena io ary efa lasa ny anivon'ny gouvernemanta io efa tapitra le fempotoana ahafahan'ny gouvernemanta manao observation de tokony hiverina aty amin'ny anteny miera-pirenena sy ny anteny mieran-doolona misy ihany ty ilay fivoriana tsy ara-potoana nahafahana nyresaka nandinika sy nankatohan'io tolo-dalàna io fa manao fanahinina ilay fitondram-panjakana tsy nampidiriny tao le izy nefa sika hiatrika fifidianana to ato mandra-patonga fifidiana tsy fantatra ntsony hoe mbola isy ve fivorian'ny anteny miera za tsy isy tsony dikan'izay voapirofo ilay finiavan'ny fitondram-panjakana tsy roso mihitsy makany amin'ny fanatsarana ilay lalàna amin'ny feny fifidianana misy teboka be deabe ao izay everana fa raha ireo fotsiny no iarahana midinika sy ankatoavina de efa misy fivoarana ngeza be makany amin'ny fahatsarana ny fitantanana fifidianana eto Madagasikara fa zay moa le fomba fitantanana hatramin'izay efa hiakatra 9 taona zao eto Madagasikara zay tiany ihany io de zao no misy fivoriana tsy ara-potoana kanefa tsy alefa ao le izy a efa ny fifidianana hitranga asa zay hitranga faniry zay amin'ny ankapobeny aloha ny eo anivon'ny anteny miera-pirenena faniry ilaitsika nahafantatra izay fa ilaitsika ihany ko nahafantatra ny amin'ny hoe efa nanolotra fandaharana asa fanatanterahana ny politika akapobean'ny fanjakana ihany ko na ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'état ihany ko inge ny prime ministre tamin'ny 9 ary taorinan'izay de efa nanolotra ihany ko za mazava ho azy fa nambarany député membre be ndrina teo ny amin'ny hoe mitondra boky roa izy eto de le PGE le présentation na PGE 2019 ty amiko ty zany le izy ty de le ity zany le 2024 de rehefa mijery an'le izy ato a zany de anaovako fanamarinana keliny izy député membre be ndrina satria ato anatin'ity moa zany a de mifototra am'le velorano misa 30 zany a zay ny fanaovany filoha-pirenena ho an'ny voaka malagasy de nambarana zany fa mifanatanterahana zany a de velabelarina amin'ny alalan'reo loha-hevitra 5 lehibe de ao anatin'izany lafo ny fitantanana lafo ny fandripahalemana sy filaminana ny sehatry ny toekarena ny sehatry ny tontolo iainana de ny lafo ny sosialy de tonga de misy manitikitika ao ny lafon'le fitantanana tenen'ny député membre be ndrina tamintsika telo hoe de amikolikoly tsy misy fandeferana zay soratra ato de tsika rehetra samy mandinika sy mietrika hoe nanahoana le ady amikolikoly tsy misy fandeferana tamin'iny a 9 nakaty amin'ny 3 iny de nitato anatin'ny tato moa zany de hodigandiganko le izy a ao zany ny gouvernance ao zany ny fampiasana n'lay logiciel augure ho an'ny mpiasa-panjakana ny resaka permis de conduire biométrique sy ny carte grise fa itiny nanitikitika
anitikitika zany ao anatin'izay adevitra zay député membre Bendrina satria hoe ady ankolokolo tsy misy fandeferina de tena napetraka le fitondram-panjakana misy tao anatin'le présidentiana PGE hoe atevenina amin'ny fomba fiasa ka ho tena mangarara ny tolobalotra rehetra iarahana amin'ny fanjakana apetraka alohan'ny farantaona 2024 ny mercurial des prix mba hamehezana ny vidiny kojakoja sy ny fitaovana isan-tsokajiny rehetra tafiditra eo amin'ny tsenam-barim-panjakana marché public aisan zao de zay le antaniko manko satria taona teori be da be ny olana sy adevitra tamin'ity resaka marché public ty ny resaka écran plat ny resaka inona moa zany le olana maro be tamin'le resaka marché public teo ny panier garni ny resaka bombo sucette maro be teorina ara nomena lalana ny fanamorana ny fanaovana tsenam-barim-panjakana amin'ny zavatra sasany ninina nomena lalana manokana mihitsy ny marché de gré à gré de toizako kely izy lavina marindrano ny kolikoly am'ireo fifananana rehetra idirana ho mpiasa sy tompona ndraiky mpanjakana tsy misy fiantrana ny hosetriny ny fahatratrarana ny manao kolikoly amin'ny fifananana zany zao zava-misy nambara tamin'izany mala hatevenina trany ny ady atao mikolikoly mahakasika amin'ny tandro filaminana eny amin'ny lalam-pirenena eny amin'ny serana mpiara-manidina serana tsambo ny ao amin'ny fitsarana ny ao amin'ny lafitany mba hamerenana ny fitokisan'ny voaka azy ireo samy mahita tsika hoe firy moa zany ny volamena sy ny vato sy tafavoaka teny amin'ny serana mpiara-manidina nasitrika tany anaty lava-pitombena na tsy tantsaina ntsony ny tafavoaka efa hoe 3.7 kilao 7.7 kilao ny lasan Seychelles la Comore ny Afrika Atsimo ny any Dubai tsy ferana ntsony nandritry ny mandaa iny ny hoe adevitra ndray zay mandeha am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe reo arena zay tafavoaka ny ampitan-dranomasina any zay adevitra be am'izao fotoana izao zay nisy ny fitaterana tamin'ny alalan'ireo sambo samihafa zany satria zany de voasoratra tao anatin'lay PGE zany lay programme zany 2019 tamin'ny 2019 de mba miresaka an'izany zany tsika de ao anatin'izany koa hoe hijoratra any ho modely amin'ny fahamendriana sy ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny tompona andraikitra rehetra ka izay mania de azony sazy mifanaraka amin'izany antoka ho famerenana indray ny fahatokisany voaka ny fanjakana le ny autorité de l'État angamba ny tiana tenenina amin'ity député de hoe antoko ny filaminana sy ny fampandrosoana teo karena ara-piaramonina sy ara-tsosialy ihany keo zany hoe le fampitokisany voaka sy ny fanjakana fa misy dirikaby any Londrany am'izao fotoana zao resaka kolokolo zany rehetrarehetra zany de tsy fantatry aloha hoe atraiza le zany fa maromaro zay ny saoty zay maromaro ny nanana olana ny ACM ny resaka knapsa maro be ny jirama tsy tambo isaina vo resaka anatina corruption daholo zany de tsy fantatry hoe tanteraka vesa sy tanteraka ty de toy za kely ato izy fa nisy nanitikitika ihany ty député membre Bendrina any amin'ny lafiny teo karena zao ny nambarany atoko indray zany le kolikoly ny tanjona hotratrarina de ny fiakarany niaraka repirenena ho fito isan-jato 7% zany taux de croissance atao anatin'ny telo taona ho avy zany hoe nanomboka 2019 ty zany député membre Bendrina hatramin'ny 2022 ka nitahany fampidiran-ketra hahatratra 5.10 isan-jatony amin'ny taona 3.20 sy 2 tsy haiko moa zany 4% zany taux de croissance atsika député membre Bendrina tsy excuse mihitsy satria lay prime ministre tam'izany fotoana zany hany mbola prime ministre am'izao fotoana zao afahantsika mahita hoe takininona zany zahatra nitranga ny ohatra am'zahatra ny lazainy de misy gadoany kely kosa ato misy gadoany kely ty ndray zany fanitarana sy fanatsarana amin'ny fambolena mbola atao anatin'le PGE tamin'izany fa ny singatsinganana moa zany izy fa maro be mba ho tadidiny rehetra zany efa zany aneny teneny de inona indray le zava-bavao amin'ty 2024 ty de ozy izy ato amin'le fanitarana sy fanatsarana amin'ny fambolena mba tsy anafarana vary itsony zay ny nataony ato de efa natomboka ny fanajariana ny faritra ambolena mirefy ray hectara 100 000 hectara ao anatin'ny 5 taona ny tanjona voalohany de nianatra tsarina ny fahaleovantena ara-tsakafo samy manotantsika député membre Bendrina hoe tratra ve zany le faritra ambolena mirefy ray hectara fa raha zava-misy aloha de tena ny importation na vary zany natanjaka be mihitsy satria hoe misy gapo tsy tratra tsika hony misy zao ny olana samihafa de tsy mahavita manao famokarana anatony tsika de tsy nandeha arak'izay loany zany ty hoe tsy anafarana vary ty fa tena nisy mihitsy ara ny fananganana orinasa hoe SPM nanafatra vary ary de nandeha le vary fanohitra tanteraka amin'ty fanohitra amin'ty mihitsiny
de ato am'izay zany le izy amporosihana ho ny fampiasam-bola amin'ny fambolena ny fiompianarony jono sy ny fanodionana vokatra amin'ny sehampiariana ireo ataontsika vaindondra rano fiompiana sy ny fanatsarana ny omby eto amintsika ankivareo ianao ny sokafana indray ary le fanondranana omby de amporosihana ny fampiasam-bola amin'ny fambolena nefa nanangana kolize vola very fotsiny ny resaka lalambe mikodana vola very fotsiny ny teleferika vola very fotsiny tsy misy resaka production mihitsy ny natao zany fa resaka infrastructure maro samihafa mitondra an'izany fotsiny zany tsika député membre Bendrina satria mizara andraikitra moa zay sy député membre Bendrina eto izy miresaka tam'le 24 za miresaka an'le 2019 de ahitatana tsika taratra hoe ohatra an'izany le fandehan-javatra rehetrarehetra raha misy anampiny député membre Bendrina alohan'ny hidirantsika aloha hevitra hafa araka ny teneniko teo tsy mialy eto ambany masontsika ro laty reto bokony saratan'izy ireo atoato mandra-patapitra ty zavatra ty tena itsika de tsy ho ela io no afahantsika mizara ampiaramonina mizara aminareo mpanaraka ny fandarana zay mizara amin'ny vahoaka malagasy ny tena marina ny amin'ny fomba fiasa amin'ny fitantanana ny firenena am'izao fotoana zao nanomboka tao anatin'ny 5 taona farany mba hisy pirofo ny zavatra resahantsika fa tsy sanatria milasa miresaka be fotsiny fa de miomantsika araka ny teniko teo manomboka zao zany manomboka androany satria zay le voalazany lalam-panondrenana hoe rehefa voapetraka io programme de mise en œuvre ny politika kapoben'ny fanjakana io eo manomboka ny tena hoe asan'lay gouvernement sy ny fahafahantsika mitsara azy zay faniry fa hiditra zavatra afaka amitsika satria ny fotoana mandeha tonga de alefatsika faly ity zany raha tontolo mpifidianana satria maikitsika zany ny mahafantatra ny hevitra ny fitondram-panjakana momba ny fifidianana ho tanterahana ity PGE tamin'ny 2019 ty de nanaovana présentation fanolorana tamin'ny volana aogositra 2024 zany hoe taorina ny fametrahana reo mpikambana anivon'ny antenimieram-pirenena zany hoe reo solombavamboaka vaovao ny fifidianana solombavamboaka dia nambarany teo anivon'ny ACC tamin'ny alalan'ny avy ny faharoa amin'ny volana jolay 2024 zany hoe nisy fifidianana natao zany tamin'ny fahafito amby 20 volana May 2024 dia rehefa vita zay fifidianana zay dia taty amin'ny jolay no namoaka ny fanambarana ofisialy ny ACC amin'ny alalan'ny are laharana 570 tsipika ACC bara AR du 2 juillet 2019 portant proclamation des résultats aux juges officiels des élections législatives du 27 mai 2019 nanomboka tamin'ity 2 juillet ty zany no ara-dalàna reo solombavambahoaka zany dikan'izay mila manatratra nyty roa jolay ty zany eo zany ny everina fa tapitra amin'ny mandahany reo solombavambahoaka satria teto ny proclamation officielle tsy maintsy miangy araky ny lalàna zany tsika eo zany repère tapitra mandah eto zany 5 taona lay solombavambahoaka zay mpikambana eo anivon'ny antenimieram-pirenena zany fifidianana natao tamin'ny fahafito amby 20 volana May io 2024 de mandeha be ny adevitra am'izao fotoana zao député membre Bendrina atambatra amin'ny communal le mety emitremitra kely ihany io fa mijery ny possibilité azy ny fanjakana fa natinana tsy tiana de zao tapitra mandat zany volana jolay zany araka io proclamation officielle io zany ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena mandeha nefa le adevitra zay inina voizina fa tsisy adevitra mandehandeha ho azy zany fa inina voiziny reny élection jumelé fa maninona moa tsy maintsy atambatra le fifidianana député membre Bendrina ifatohan'ny adevitra zany inina voizina le izy satria ny zavatra mandeha am'izao fotoana zao dia fantatsika tsara ny enjeu rehetrarehetra dia ekina ny fampandrosoana sy ny fiainan'ny firenena ny stabilité sy ny instabilité ny resaka fitsarana ny andraikitry ny fanjakana sy ny fanatanterahana ny asan'ny fanjakana eny anivon'ny antenimieram-pirenena de nietsitsika zany fanokafana ny adevitra zany député membre Bendrina mba ho fantatry ny vahoaka ny amin'ny zay tokony homanany zay tena tokony ho tanterahana ihany ko am'ty taona ty efa ndresantsika foana io fa anisan'ny vokatry ny na hoya tsy fahaiza mitantana
eo amin'ny fitantanana nara-panjakana na finiavana hanao ny tsy mety eo amin'ilay fitantanana nara-panjakana ihany satria lalàna ny efa mametraka lalàna rehetra na lalam-panorenana io na lalàna fihizoro na lalàna io reo nefa reo andian-dalàna reo nefa mametra ny fahafahana mametraka dieny mielo ny tetiandro momba ny fifidianana efa niainantsika izany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo satria nandrasantsika atry nandritra fotoana ela be ny hoe roviana ary le fifidianana napisy an'le ady hevitra tena tsefatsefany teny hoe tsisy ny fifidianana isy ny fifidianana tsy sahanao fifidianana reo olona reo ho sahanao fifidianana ve sy ny sisa sy ny sisa dia nandeha be zay ady hevitra zay a hanika tena hoe tamin'ny ora farany izay tendren'ny lalàna tsy maintsy amoahana lay datim-pifidianana vao namoaka asa tamin'ny faraiky amby folo volana jolainga amby izy iny taona 2024 zay vao namoaka ny fitondram-panjakana ny datin'ny fifidianana ho amin'ny volana novambra de mbola miverina zay zavatra zay am'izao fotoana zao amin'ny fifidianana communaly amin'ny fifidianana solombavambahoaka mbola miverina zay tsy fahaiza amin'ny tantany zay na mbola miverina zay fanahinina tsy anaraka ny lalàna misy izay satria mazava be araka ny fanazavany faniry teo fa raha nyresaka fifidianana solombavambahoaka ny resantsika mazava be hoe tapitra amin'ny fiandohan'ny volana jolay ho avy zao ny mandahany solombavambahoaka perinasa ary ny lalàna nefa mametra ny isan'ny andro farafahakeliny sy ny farafahabetsany anatanterahana n'lay fifidianana mialohan'io zany hoe mba tsy andrasana ohatran'izao mitranga amin'ny commune zao indray a mba tsy ho andrasana hoe efa tapitra lay fiampitao-piasana lay mandaha zay vao samihana any eo tsika de efa tokony efa fantatra zany hoe tokony ho vita ny fifidianana any amin'ny tapatapaka ny volana me any ary efa fantatra hoe miala avy eo misy firy andro ny isan'ny andro zany mialoha afahana manao ny fiantsona ny mpifidy zany hoe zavatra efa napetrapetraky ny lalàna daholo zany rehetrarehetra zany fa lay fitondram-panjakana mihitsy no na manao tsinitsinina n'lay raharaha na manao fanahinina manao kajikajy politika eo amin'ilay fiatrehana zay raharaha-pirenena amin'ny akapobe zao zay zao ny vokany zao ny vokany amin'ny resaka eny fotony amin'ny fitantanana ny commune satria efa tapitra efa tapabolana ny mandany lehibe ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ny tanàna zay vao miezakazaka manao amendement ahafahana mieritreritra lalakizorana politika mba hitantanana n'ireo lay rafitra iny fotony rehetrarehetra ireo izay mifanohitra tanteraka amin'ny fototra iorenan'ny demokrasia amin'ny tany rehetrarehetra zay mandalan'izany demokrasia zany indrindra Madagasikara zay ny safidy a samy nirahirany zany a safidy no iroso makany amin'izany fitsinjaram-pahefana araka ny tokony ho izy izay araka ny tokony ho izy ho ia fa fitsinjaram-pahefana tsy misy hoe tena izy tsy tena izy fa araka ny tokony ho izy ny fampiarana azy de lasa miaina n'izay fahabanga-toerana izay tsika eo amin'ny fitantanana ny commune de sanatria ve mbola iainan' zay eo fitantanana ny ino ty izy ny androm-panjakana mpanao lalàna koa rehefa avy eo andringa indray ve io rehefa avy eo fa ny tokony ho izy a atrehina ny fifidianana famenoana ny banga atrehina ny fahabangana rehetrarehetra eo amin'ny fitantanana ny commune sy ny ino ty izy ny rafitra mpanapa-kevitra eny anivon'ny commune de atrehina ny mba tsy hisiny ny fahabanga-toerana ihany keo eny fa na de indray andro aza fa zava-doza ho an'ny firenena na de indray andro aza no misy zany fahabanga-toerana zany satria de iaina voatery iaina amina hitsy volana tsika zay le sazy rehefa tsy nahavita ny tsinjo lavitra ny mpitondra fanjakana niara isy ko sazy zany a tsy hoe vahaolana zany amiko fa tena sazy ho an'le firenena de mba jereo ihany keo ireo commune zay efa tsy nanana olom-boafidy nandritra ny 5 taona farany
zay ny mba faniry no azo resahana amin'iny tena zava-dehibe zay azotsika eritreretina mihitsy tsy maintsy tokony anatanterahana fifidianana solom-bavamboaka anoany amin'ny farany volana me anoany na ny fiandohan'ny volana jona anoany raha ohatra ka te anatratra le hoe tsy maintsy tapitra io mandaa io amin'ny roa jolay ka rehefa tapitra io zany de nidikan'izay zany dia hakany andraiky ny tandrefy an'izay zany ny fitondram-panjakana ikarakara zay fifidianana izay inona moa zavatra tsara ho fantatra ao anatiny ty fifidianana ity de mazava ho azy zany tsara ho fantatra dia fantatsika moa zany ity fotsiny alohan'ny amarana ny député membre Benirina azy mba ho fantatsika zany inona le izy dia mazava ho azy zany eo amin'ny fampelezan-kevitra zany firy andro sy firy andro ny anatanterahana azy dia ao anatin'ny lalàna 7 sy 2 ohatraohatra valo no miresaka an'izany raha ohatra ka référendum sy fifidianana filohan'ny repoblika nyresahantsika zany de mazava ho azy 30 andro namboarany lalàna zany ny amin'ny hoe fahareta amin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana solom-bavamboaka sénatorial sy ireo fifidianana amin'ny lafitany zany dia raiky amin'ny 20 andro no ambarany lalàna ao anatin'izay loi 2018/008 zay tsara ho fantatsika zany mba ahafahana miomana sy mandao ny fandaminana ary tsy maintsy misy ny fiatsona mifidy 70 andro mialohan'lay hanatanterahana ny latsabato zany hoe tsy maintsy manaiky amin'ny fidy na convocation des électeurs zany ny anivon'ny gouvernement tsara ho fantatsika zany de makasitraka ny député membre Benirina nitondra an'izay fanazavana ara-teknika nefa araky ny lalàna tsara ho fantatra zay na eo amin'ilay fomba fiasan'le gouvernement tampanatateraka na ihany koa ny fomba tokony anatanterahana amin'ny fifidianana zay tsy tokony hisy fahabanga-toerana ary tokony homana ny mpanatateraka mialoha satria zany raha teo ny andraikiny ary efa misy mikarakara ny fifidianana amin'ny alalan'seny ny iraritsika de tsisy paikady politika ohatra n'ilay hafetsena politika mikitika lalàna te hametraka PDS tsy avy amina mpiasam-panjakana sy ny sisa ka tefa tena anoy an'ilay fifidianana rehefa aveo mba tsy isin'izay sy le hoe ketrika politika ty anakambana an'le fifidianana be ny tanàna sy solomamboaka député membre Benirina amarantsika azy arak'izay voalaza rehetra teo zay dia manara-maso akaiky tsika ny amin'ny fizotron'ny raharam-pirenena mba ho araky ny tokony ho izy fa ny amaranako ny fandraisako anjarandrony angamba faniry de fanentanana amin'ny anaran'ny birao politika ny antoko eko Madagasikara efa hitatsika miparitaka eny ny filazana ny amin'ny hanatanterahantsika ny fambolekazo raha afaka pitso sabotsy 7 volana fevria zany hoe ny antoko tiako Madagasikara mihitsy any amin'ny vovonana any amin'ny foibe nasionaly no mikarakara ny fambolekazo io iantsona ny rehetra io zay afaka amin'ny lafiny pratika ho ia satria tsy fampila vaniny am'ireo any amin'ny faritra fa manentana ihany kosa ireo any amin'ny faritra mba hanatanteraka toy izany amin'ny fotoana mahamety azy fa zay afaka miombona am'le raha afaka pitso aloha de handray anjara mavitrika tsika ao anatin'ny fanatanterahana an'izay fambolekazo zay eny amin'ny faritry merikasinina no anatanterantsika azy ary ho fandaminana dia entanina ny isaky ny 10 team comme team ny foko team rehetra mba hifandamina hanao izay ahafahany tsirairay ho tonga eny toerany eny merikasinina amin'io raha afaka pitso manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fahatongavana anarivorivony ny zanakazo volentsika eny ahafahantsika manampy zay efa nataontsika teny fa tsy voazokorontsika ny amboly azo eny fa misy ny efa teo aloha jerentsika takininina satria rehefa mamboly azo anisan'ny adidiny mpambolikio ny manaraka hoe takininina ny fitombony hazo takininina ny fahasombana misy tokony hososoana ve raha misy tokony hososoana amin'io tsika manosiko azy satria tsy lavitra ny toerana nalehantsika tamin'ny faran'iny any no anatanterahana le izy ka eo no anehotsika indray ny firaisan-kinatsika mpikambana tiako Madagasikara rehetra tsy akanavaka hoy fa indrindra manasa ihany koa na dia tsy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara raha tsy mpikambana amin'ny antoko tiako Madagasikara azy fa te iombona ao anatin'izay fandarana zay te iombona ao anatin'izay hiezaka makany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay fatatsika ny adihevitra be mandeha
amin'io resaka tontolo iainana io am'izao fotoana zao fatatsika ny andraikitra ny tsirairay ao anatin'io fiarovana ny tontolo iainana io am'izao fotoana zao ary fatatsika loza mitatao am'izao tontolo zao am resaka tontolo iainana samy manana ny anjara tandrify azy zany tsirairay a fa mba ahafahatsika manana tanteraka an'izay anjara manandrify ny tsirairay zay am resaka fambolekazo aloha hoy zay hoe samy manana ny tandrify azy fa ny azotsika iombonana aloha de ny fambolekazo a dia hatao ifandara-potoana raha afaka pitsoko dia manomboka am 5 ora maraina ny fahatongavana eny imerika-sinina efa mikarakara sy manomana zay fanamorana rehetra ny tompony andraikitra eo anivon'ny birao politika am'izao fotoana zao a ary miantso atsika rehetra ifanentana lavitra akaiky any le izy lavitra ho an'ny mponina any am distrika hafa fa akaiky ho an'ny mponina distrikana varadrano ohatra kanefa koa tsy de lavitra raha miala eto Antananarivo renivohitra sy ny avy any am distrikany Manjakandriana tsaroko tsara tamin'ny fotoana nambolena teny farany maro be ny avy any am distrikany Manjakandriana satria mody hoe mivoaka an'Antananarivo fa manakaiky andry zareo ka zay no itondrana ny fanaitanana anamafisana ny mahazava-dehibe fa anisan'ny mason'ny antoko tiako Madagasikara ny ezaka iombonana am'izao tontolo zao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa veriko io fambolekazo io no ahafahantsika tsirairay avy a miombona ao anatin'ny fotoana anankiray a amin'izay ady ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana zay eny ary de misaotra ny député Mambrabe Ndrintsika sady manome lalana azy satria mbola hiatrika fivorena moa zany a de mbola hanao ny fandaminana eo anivon'ny antoko ihany koa hanomanana zay sabotsy zay a député Mambrabe Ndriny misaotra anao rahasoatsika rehetra taoko de manatena eona tsy hoela ho antsika avy any Manjakandriana zany a de amboly azo a avy any Manjakandriantsika tonga de tia am'sapanana miakatra ny Merikasiny ety Ambomalaza ety a dia manaraka ny tondro amin'ny alalan'ny lalana hiakatra any zany a no aleantsika ho antsika zay avany am distrikana Anjorobe zany a dia avy any koa isika avy any Anjorobe zany a de ny ataontsika indray zany refitsika metimety kokoa misy lalana roa zany a na zany a ety akaiky ny 192 mandeha taxi be tsika zany de akaiky ny 192 terminus a de misy taxi be mandeha raccourci mivoaka aty Betsaray ny Ambomangakely de eo tsika no mandray taxi be makeny Ambomalaza sapana Merikasiny na tsika zany miodina mihitsiny zany a avy any sabotsy namena any a de manao zay andraisana taxi be zany ohatra hoe zany a eny Andravoahangy eny a raha mandeha marairaintsika zany a dia mandray Ambomangakely mivatantsika de mialo Ambodivoara de eo tsika zany miezaka maka taxi be makeo misapanana Merikasiny zany hoe maka taxi be any Ambomalaza zany a no raisitsika zany raha avy any atsimotsika zany ohatra hoe any Andramasiny na avy any Bongatsara na avy any Anjomakely na salam'zany a dia mazava ho azy zany a ataotsika zay atongavana ty bypass a ery am gazety zany hoe ery am sel gazety zany a de eo no maka taxi be any Ambomangakely miala andray eo Ambodivoara de eo andray miampita taxi be zany ho any sapanany Merikasiny Ambomalaza zany eo Ambodivoara Ambomangakely foana zany no ahafahana makaingana zany taxi be makany Ambomalaza mahazo ny sapana Merikasiny efa tsy lavitra ny raha tonga hoe angamba ataoko hoe eo amin'ny 10 minitra eo raha ela indrindra vetivety kely de tonga am'le sapanana de tafakatreny efa miezaka hoe député Mambrabe Ndrina ny eo anivon'ny foibe manao zay ahafahana zany atongavany rehetra eny zany a de hitatsika eo ny ezaka fandaminana maro samihafa fa iza zany de miezaka mamea an'le topo zay tokony ho fatatsika zany de ohatra zay ihany koa anareo aty amin'ny faritra Moyen Ouest aty zany andrefana natao hoe andrefana zany de iny avy any milalam-pirenena voalohany avy any milalam-pirenena fahaefatra iny na zany nareo avy any Pangabe de avy any Pangabe Ambotrimanjaka na avy any Ambodratrimo na avy any Mahitsy de atao zay karana na eny Vatsakosy nareo no mahazo fiarakodia na eny nareo eny 67 hectara de atao zay atongavanareo zany eny mahazo nareo avy atranto de mandray bus na Ambohimalaza de miala ny sapanana Merikasiny
masinina zany miakatra any zany mety daholo zay fandaminana rehetra hitatsika raha vanya mieritsy atosika na rivomamy ray tsika na avy any ampitatafika na nozato zany tsika de mandray an'izay taxi be na taxi brosy mifandraiky am'izay lalana elatsika iangatsika marimarina kokoa na rivomamy na mieritsy atosika io na tia ambato miravavy io na kiora votovorona io a na tia nozato andrefana io a dia mandray taxi be tsika ataotsika zany zay atongavana any amy ville zany de eo ndray tsika miezaka zany maka taxi be ahafahana zany mepita makeny Ambohimangakely eo Analakely de afaka mandeha tongotra kely satria ety akaikiny tetezany Beoririka ety efa misy Ambohimangakely eo de eo fotsiny tsika maka de direct zany eny Ambodivoara aiza le Ambodivoara le atao hoe Ambodivoara de rond-point be any Ambohimangakely zay zany izy rond-point be any Ambohimangakely io le atao hoe voara zany de hazo lehibe de ambodiny voara moa zany ambodin'le hazo voara lehibe zany mbola ao zany resahantsika zany zany de eny amin'ny toeran'iny betsaka ny taxi be taxi brosy zany mipita eny zany mety ifanena ny namana maro samihafa koa tsika mety isy fandaminana ferefeny toerana mahita an'zany de zao asadino no mitondra sakafo maivana zany mitondra hotipoti kely de asina sakafo kely voavimbona ao na mitondra asa sopiera kely vena sahala am'zany de misy zao miresaka aminay ny amin'ny zay de anao endrika amin'ny fitsangatsanganana mihitsy de tena ekipa mihitsy zay no mifampiresaka ao ny jeune team ao ny femme team ao ny avy any amin'ny district sy ny commune any de ifampinona zareo de any fiara manokana zany de isy ny fandrahoana sakafo efa nomanin'izy ireo de samy andamina zay mety hoe sakafo ifampizarana ny jus de fruits maro samihafa ny akoatran'izay moa tsy idirako zany fa aleo fotsiny tena apetraka tsara mihitsy le fitandremana sao de faly loatra de lasa tsy voatazona le fihetsem-po sy ny sisa zany fa manahirana fa aleo am'le sakafo tena mba tokony ho mendrika ho zaka zany tsy de misy an'le zavatra le misy vitesy zany tsy de tsara loatra zay am'le fandehan-javatra tahaka zany ary mila manao adiditsika fa tsy hoe faly anao selfie hoe amboly hazo iny tsy mety fa tena adidy ho an'ny tandrazana mihitsy mamboly hazo de tena makafy an'ilay événement amin'ny sabotsy io mihitsy akafizina mihitsy io hoe miainga ao an-trano de tena andeha hitondra anjara fampandrosoana ho amin'ny firenena am'le fambolena hazo zay apita ho an'ny taranaka zany mba hisy elofana raritra zay ny taranaka zany de akafizitsika mihitsy ny dikan'izay miomana zany amin'ny kiraro sy ny akanjo matetika ndraindray any ampamboleka-hazo any somary mafesabesatra ny lalana misy fotaka ohatrohatran'izany mety misy orana ve amin'io tsy fantatsika am'le mielohan' io na sahala am'zany de miomana ohatr'izay tsika de azadino mitondra rano rano mangatsika na sahala am'zany efa avy nampangotrahana mila mitandrina ihany koa tsika rehetrarehetra zany de marobe ny zanak'hazo ho ambolenao tokony ny atonona ny olona ho avy eny zay manarivo marobe mba tsy tenenako hoe manalina de natokana ho an'zany ny zanak'hazo marobe zany zay omanina eny atoeran'iny ny mpanao lavaka de efa iomana am'zany ny eny an-tanàna eny de efa samy iomana zany tsika rehetra am'izay hoe famboleka-hazo karakarainy antokotiky Madagasikara amin'ny sabotsy fahatelo ny volana febroary de tongava marobe mety anao fanaminitsika amin'ny akanjon'ny antoko mety anao akanjo menamentsika mety anao akanjo fotsifotsitsika ny tahakiny ny anaovaketo zany anjaratsika zany rehetrarehetra zany mety anao akanjo avakotsika fa de zao zava-dehibe zany de tena mampiseho an'le firaisankina ary ny fahatongavana maro tena ataovy programme mihitsy io famboleka-hazo amin'ny sabotsy io eny ary zay nyfanentanina ny amin'iny fa eto akaiketo mandeha koa ny fotoana sy ny sisa de efa eto akaiketo Andriamato Rakoto Andrina Motarson Alleluia tonton Mota miraba tonton Mota miraba mifaniry miraba ireo olona rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS zao hotahin'ny tompo avokoa tsika rehetra eny ara faniry inona ara ve no resahana satria misy loha hevitra ihany zay sy tonton Mota io tonton Mota tena nanaitra ny saiko raha faniro le orona tsara na le fanao teto momba ny teleferika satria ny mpanao gazety vahina ny nanao fanadidina momba n'iny hoe de nindrambola nge hony lay fanjakana malagasy 250 taprisa euro 152 millions d'euros de natsikafo ny mpanao gazety vahiny amin'ny hoe 13 scandale na scandale 3 ambin'ny folo be zao no tranga hita
ao anatin'ireny firamam-bola ireny ny antony de hoe misy zavatra mainka tokony manahirana ary andraisa le fitondram-panjakana malagasy andraikitra kanefa findramam-bola zay mababitrosa ho an'ny taranaka ny nataony amin'ny lalana 3 kilometatra transport par câble io TPC 3 kilometatra mondra ho anatananarivo renivohitra kanefa tsy ampy sakafo tsy mahombo ny resaka fampianarana eto Madagasikara, olona ny délestage, olona ny rano, ny olana amin'ny alalan'ireo fanoranana tsokosoko, ny amin'ny famokarana anaty tsy mandeha amin'izay loany, ny tsy fandriam-pahalemana, sy ny sisa dia ny tany sainy ny mpanao gazety vahiny teo dia alefa mifaly miandalana amintsika eo le izy zany io lay zava-misy zany fa ny antso amo zany le matomotarsan hoe tena nanaitra ny saiko io raha faniry fa aleo iny aloha resahana kokoa de mbola mamevahana am'le frantsay ihany izy any amin'ny fanjakana frantsay moa zany nindrana an'le vola moa zany sa hoe inona le izy zany de le orinasa kolasy lay mibahana amin'ny tontolo ny fotodrafitrasa eto Madagasikara nahazo an'le tsena de le orinasa poma zay efa nanana olana tamin'ny tontolon'ny teleferika tany amin'ny taona 27 tany hoany no nahazo an'le tsena anao an'le fanorenana ihany koa an'lay teleferika de le transdev le orinasa any frantsany no anao an'lay fakana an'lay fikirakirana ny arabola an'lay teleferika de hoe hamaolany ny embouteillage ony zany ny tanjona dia hiezaka hitatotr'olona manodidina ny efatralina isan'andro amin'ny frais 4,000 tontomota zay efa voafity ny faniry zay tena zay mihitsy le filazana nataon'ireo mpanao gazety frantsay mahakasika an'iny resaka teleferika iny ny zavatra ny tenenina mantsy zao de hoe 152 millions d'euros ny vola nindramina tamina banky anankiray tany a Frantsa raha ny tsaroko raha ny fitadiko za tsy de mbola olona very tadidy nanatrika an'io fangatahana fanaovana sonian'io vola io filoha Macron tam'izany raha ny fitadidiko 130 millions d'euros le vola nindramina tam'izay fa mety noho ny antony samy hafa mipitsopitso ny frais isan-karazany amin'ny zavatra ohatran'ireny de tonga 152 millions izy de efa tenen'ny mpanao gazety frantsay Théodole ny zavatra tena manorosory ary tsy rariny mitranga manodidina an'io fananganana n'io teleferika io fa ny zavatra tiako hoentina eto ary izay moa ny fampiresahana isifaniry de le fomba fiasan'ny fanjakana frantsay mihitsy miaraka amin'ny fanjakana malagasy fa hafahafa ohatran'ny lamban-drazana n'le izy zavatra mitranga mantsy de zao eo le resaka teleferika zay fa am'le lafiny akapobeany mihitsy raha manaraka ny vaovao any Frantsa ianao angana be mihitsy ny ezahany rareo mama an'ty olana mahakasika ny mpamboly any Frantsa ity angana be le prime ministre Attal isan'andro dia manaraka akaika ny fivoaran'io raha io inona ny tiako resahana am'izany fa ny zavatra mitranga eto Madagasikara kosa mahakasika ny frantsay tsy asindry zareo resaka mihitsy hodiny tsy fantatra hodiny tsy hita hoe vazaha no mitady hitondra ny firenena malagasy tamin'ny fotoan'andro ny tany amin'ny resaka oktobra sy novambra zany tsy nasiny sira ozy ny fitenenany tanora de navelany andeha fatany fa hiteraka raha manahirana le izy tsy ny rara iny navelany nandeha am'izao zay zany ny fipetraky iny raha iny dia noho ny vita ary ty fifidianana la France a pris acte hoe lany nga iandro nirana rajoel de nanao fanambarany nga Macron hoe tokony isokatra io gouvernementa vaovao any Madagasikara io satria mampisara-bazana ny fisehoan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo zay fotsiny no hafany inona ny zavatra mitranga ka zay ny tiako mariana mahatonga hoe miresaka tamin'ny faniry hoe le zavatra mitranga eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Frantsa tsy nanisirany zay teny nandre Mato Macron ny mpitondra fanjakana malagasy
dio izy nanangana gouvernemanta ny teo ihany ny teo ozy ny olona vitsy ny vaovao a dia tsy de nisy vo nanao an'izay monga Macron teny an'izay hoe tokony isokatra de efa nisy mpanao politika hoe zay isa vonina hiditra andray anjara ao anatin'io gouvernemanta io de tsy nisy mola zany le fisokafana zany hoe tiana ho raisina am'izay de zao tsy nasin'ny filoha malagasy sira ny mba torohevitra nataon'ny filoha Macron ny zavatra tiako atongavana am'izay mantsy de zao ohatran'ny hafahafa ohatran'ny lambandrazana ny mihitsy a le fifandraisan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay ankehitriny vo nampatsahivona indray ny zavatra mitranga am'le zordi raha ato ambadika ato a nisy vola to 8 millions d'euros nomen'ny frantsay ary nanatrika an'le fanaovatsonian'le vola ho amin'ny zordir Anatananarivo a de ny directeur talen'ny agence française de développement a sy ny ambassadeur frantsay namoaka an'le vola dia rehefa ohatran'ireny moa zany de efa maneho ny fahavononana ny olona omena vola ary de maneho ny hafaliana ny olona mpamme vola tonga ty ny janoary febroary a taona 2024 a zordir ny tombo a le vola tsy hita hoe ahoana ny nampiasana azy a le mera teo am'le fandraisana an'le vola fanomezana azy a efa lasa ministry ny raharaham-bahiny a tsy hita zay fandehany ranomarina ny mpamme vola ohatran'ireny a manaraka akaiky ny fitantanana an'io vola io ary mampanao audit mihitsy ara raha ilaina raha vao misy zavatra heveriny hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy a fomba fitantanana an'io vola io a dia mangataka fanaraha-maso akaiky mihitsy izy inona ny zavatra mitranga tatyarina nefa lasa ny gouverneur nanalamanga no nandray andraikitra nanitsy ty zavatra mitranga eto anosipatra nyty fa efa tena tsy laitra ny fofona efa miraraka any amin'ny arabe dolo le fako a androany ara-mona ka ty anosipatrana tonga ery apasika ianao a tsy azo ale le lalana apasika anosipatrana fa tsy maintsy miodina any amin'ny 67 de mandeha amin'iny lalana pave iny de miteraka fahasairanana na ho an'ny bus na ho an'ny olona tsotra miteraka fahasairanana ho an'ny olona rehetra tsy fanatanterahana araky ny tokony ho izy a zay zavatra ny fanarahana famomezam-bola ohatran'ireny ange voasoratra mazava mihitsy hoe zao le tetikasa tianao atao hoe zao famatsim-bola etoan'le parti anankiray de zao ny andraikitra raisin'le parti anankiray tohatra ny tsy hita ary tsy mitondra fanazavana ny frantsay a ny mairie Anatananarivo koa moa zany a efa lasa ministra izy a de tsy fantatro ny adjoint au maire na mba hitondra fanazavana na tsy a fa dia ohatrany very anjavony eo rehefa nanaraka izany fandehany fifandraisan'ny frantsay sy ny malagasy zany a de lasa saina ihany ny zavatra mahalasa saina mantsy de zao itsika malagasy a miresaka hoe fanakaiza ny zavatra ohatran'izao hoe tsy hita vokatry ny arenakibony tany tatsy sy ny tarosy ny de za moa fantatro marina nge ny teneninareo hoe zavatra mivoaka gazety nge reny tsy misy zavatra hoe nafeniny reny fa de mandeha mivoaka araky ny tokony ho izy fa ny zavatra tena nahagaga zay mantsy mbola tonga tafaverina any am'le hoe misy tsy kombakomba ve zany a ifanaovan'ny reto a mpitondra frantsay sy mpitondra malagasy reto engane ka tsoy zany fa tena malasa saina satria zao misy volamena ray taona fantatritsika menakavy zany hoe nalefa hodiovina any Europa to any Suisse angamby izy zay tsy any Frantsa kosa aloha volamena ray taona hodiovina any a Frantsa za de milaza amitsika vahoaka malagasy fa eo ivato eo amin'ny atao hoe mainin'ny business center de mahavita fanadiovana volamena 99,99% zany hoe efa tena pura mihitsy zany le volamena matoa zany ny taremarika mivoaka ka ny tsy azoko hoe fa maninona no alefa any Europa le ray taona ary fa maninona no tsy natao tety vato
samy andony saran'zany fanadiovan'zany any ianao na ary na eo ivato fa mba eto ivato anao a tsy mamoaka devisy ny eto vato a ny orinasa le eo amin'ny toerana eo a no ampiasainao ahafahanao a manome asandry zareo a ny zavatra vita araky ny tokony riska kely de kely fa izao a le volamena navoaka tamin'ny volana inona izy iny tsy haiko tany ho any akaikin'ny oktobra tany raha tsy diso a tsy hita za tsy miteny hoe very nisy nangalatra tsy zay fa tsy nisy vaovao retsony a atreto ny fandrianan'izy ka zao ny zavatra mahagaga mihitsy mantsy am'le fifandraisan'ny frantsay sy ny malagasy a ny gouvernement nga Macron tam'ty taona 2023 tamin'ny eritaona sy tapany a makaty a dia saika ny ekipa-nga Sarkozy no tena manana toerana matanjaka ao zao moa nanao fanovana kely izy a de nampidiriny koa ramatoa taty a Rachida ty mbola ekipan'ny Sarkozy reny a nga ministre ny intérieur mbola ekipan'ny Sarkozy a raha tsarotsika le ministre ny affaires étrangères teo aloha mbola ekipa PDB ny ekipan'ny Sarkozy ao anatin'io ary de ohatr'izay ny malasa saina manaraka an'le fifandraisan'ny malagasy sy ny frantsay fa raha ohatra ny fomba fijery azy a de ohatrany hoe tsy mahateny loatra anga filoham-pirenena malagasy nga Macron nalazaintsika amin'ny fomba tsotra hoe tsy de comment izy ozy ny fitenenan'ny olona zay a na tsy asiany sira ozy ny fitenenan'ny olona rehefa nga Macron no miteny satria maninona ohatra ny tsara mpiantoka mana ny vonina izy a am'le nga namany mihitsy moa zany a nametraka azy teo amin'ny fitondrana azadino fa nga Sarkozy anke tamin'ny fivoriana tany amin'ny Bruxelles tamin'ny 2009 nanaiky hoe coup d'état ny zavatra nitranga tany Madagasikara fa rehefa nitenin'izany izy hoe coup d'état nitranga tany Madagasikara de na maivany ndray le izy niteneny hoe fa le filoha teo aloha ange ka zao lasa état d'âme ny BDB mba hanamarinany ndray a le hoe fisin'le coup d'état teto Madagasikara anamarinana an'izay na tonga azy ny tenen'izay hoe le filoha teo aloha tsy iny ohatrany hoe na manao didijado na manao an'zao performa ny inona moa filazan'zany ny vokatra ara-toe-karena ara-sosialy azo ny fitondran'ny filoha Ravalomanana nefa tam'izany fotoana de na ny Europeana raha mitsangam-bola hoe tena enjana be ty fitondrany ty fa tena dadana izy fa saingy nga Sarkozy rehefa nanamarina an'le coup d'état de lazainy hoe ka io filoham-pirenena malagasy io a zao de zay de tavela teo a nga Andry Rajoelina nandritry ny 5 taona zay le fifandraisana akaiky kely tamin'izy ireo niona tamin'ny Macron nga Andry Rajoelina tateorina efa président Macron ozy ny filoham-pirenena malagasy hoe tsika nge olona mitovy ihany samy mitaona antsika olona tsy mifankaiza ohatran'izany ny fomba iresahany amin'ny olona ndray a any amin'ny 6e puissance mondiale ndray any amin'ny 110e sa 120 tsy haiko tsony a de ohatr'izany nefa fomba fanehoany ny firesahana am'le filoha frantsay ka zay ny malasa saina de zao zavatra mitranga be de be eto Madagasikara findramam-bola etsy zay tsy mitera-boka tsy ho an'ny firenena ohatrany so de mba malasa saina hoe kopak'iraisana am'le filoha frantsay teo aloha ve zany fa zavatra na ny mpanao gazety frantsay maniraka sénateur amaky batsilana an'le resaka teleferika tsy hita zay toyany ny eto Madagasikara tsy misy mandeha raha manaraka tenin'ny député mamy teo ange rahatsika tsara rehefa fehezina de zao iezaka anao tsaratsara mihitsy zany a ity gouvernemanta vaovao ty zay tarihan'ny prime ministre Tsay Kristin fa zao fehezitro indray am'le hoe amin'io bolana sinoa hoe raha foy loatra ny taoko fafanao a tsy mahafafa izay a tranokala
eny am'riany ianao akory a fa de mipitrapitra fotsiny eo. Inona tiana olona zaina am'zany? Fanjakana malagasy tsy manam-bola loatra, tena sahirana. Tetikasa atao be deaibe manoratra an'io ange ay manao intelligence artificielle ianao de feno hoe zao navaim-pazy arangatanao de feno de vakina de vita fa ny hoe manao an'io a zay resakafo zay vola tsy misy mahatonga n'io élection io hoe amperahana ave ny eritreritrareo hoe amperahana ave hono ny communal sy ny législative a ny tsy fisin'ny vola ngeny mahatonga an'zany eo koa moa nitetika hoe eo mifanaritaka ny olona de tsika ny manambomboatra azy a sy ny etsetra azahoantsika tombony zay zavatra zay a azahoana manamafy orona n'le fitondrana fa marina nge tenenin'ny filoha frantsay ange de hoe mampifanaritaka anareo iny fifidianana filoham-pirenena iny fa manaovinareo a misokafo am'ireo hery politika samy hafa tsy hoe anao an'zany akory ny aty am'tiako Madagasikara tsy zany fa ho an'ze olona vonona ary misy fantatra hoe misy fantatra ny olona vonona ary misy ara nefa nanao ampabe maso mihitsy hoe za vonona fa tsy nifidindry zareo moa izy ary to tsy nisy mihitsy a fisokafana ho an'le anina fa de mieritreritra hoe hitondra rery an'zao a fitondrana zao moa zany a ity gouvernement ty a natao tany am' 20% mpifidy ary zany mifidy azy a ho filoham-pirenena sy ny sisa dia everiny fa manana ny hery izy a hoentina mampandroso ny firenena tsy marina nefa zany raha ty am' voalohany fotsiny tsika manaraka tsara n'le nananganana gouvernemanta nylazana hoe mbola misy secrétaire d'état vitsivitsy raha tase amin'ny présidence fa tsy raha tase amin'ny ministera sasatsasany le secrétaire d'état de gaga ny tena hoe mirindra ve zany tsy mirindra araky ny fitantanana le izy ary zao zavatra efa nitenenina expert anankiray tamiko tany am' taona 2009 mihitsy dozy hoe ny tena mahagaga amindrareo reto mpitondra tam' 2009-2010 zany a tsy de tia loatra ny administrateur civil izy reto izy ary de tsy andeha araky ny tokony ho izy ty fireneny ty tsika nahita nisy vola tam'ireny de ohatran'ny hoe nety ohatran'ny hoe mandeha le fiainany satria nisy vola mbola nisy vola be deaibe ny fitondranam-panjakana malagasy tamin'ny filora valy manana ny tantana teo de mampiasa n'le izy moa ainy olona rehetra ny manao an'zany rehefa misy ny vola de zay fa le fitantanana amin'ny firenena mihitsy a no tsy manjarizary ary niteraka olana be teo amin'ny fandehanana ny fiainam-pirenena ngia Sarkozy tany am' misy azy moa ngamba mitsangam-bolo hoe fa inona ara no ataony reto namako reto fa to hafahafa izy zany de zay ny zavatra nitranga ka ny tena malasa saina eo am'le fifandraisan'ny frantsay sy ny malagasy a ohatrany tsy manana tahaka ny taloha hoe hery hoentina manitsy ny fanjakana malagasy a fitondram-panjakana frantsay ankehitriny hita am'y lafiny maro zany a ka tokony mba anovan'zay ry zareo fa hovidinin'ny frantsay lafo ange zao eo zavatra mitrangy zao isy farany zao ary hovidinin'ny frantsay lafo tam' 1985 tany ange frantsay tam' Mitterrand nitondra ny hevitra fa isy fifandraisana akaiky tam' la réunion sy Madagasikara ary Madagasikara mihitsy ny nasaina hoe amatsy any la réunion ara-tsakafo fa lafo loatra fitondrana an'le sakafo ho any la réunion avy any Frantsa mitondry président Chirac rehefa aveo a ohatran'ny hoe saika hanombokomboka ihany zany fa rehefa nitondra ny filoha Sarkozy a tsy nisy toyantsony hoe nisy hoe continuité de l'état fa eo izy tsy marina satria le eritreritry Mitterrand tombotsy ho any la Frantsa zany a tsy nitohizany fa de najanony mihitsy de zao moa olo avy any Frantsa hoentina cargo ny entana rehetra ny la réunion a lafo ny fiainana zay le izy ary ny teto Madagasikara teto nge ampin'ny frantsay hoe anao barazy anao an'zao hoe anao famboleny anao anina tsy nitohizana tso zao moa izy tsy mandeha araky ny tokony izy tsony na ny fambolena na ny barazy a na ny entina
manatanteraka rehetrarehetra ireo tetikasa maro samihafa eto am'ty firena malagasy ty njavatra mihaino ny zavatra nytenen'ny député mamy ateo a de ozy ah hoe zay marina le fireneko miara misentotsika menakavy fa mandeha any am'tsizy ange ory faniry mandeha any am'tsizy ange ty fireneny ty ino no ty tenenina hoe akisanaky telo no ataon'ny prime ministre eo amin'ny présentation a eo amin'ny anteny mera-pirenena taloha ange raha ny tenenina de zao hoe anao sekoly manara-penitra tsika anao hôpitaly manara-penitra tsika de inona ny fomba ny tenena anazy zao anao renforcement na capital humain tsika zay ny fomba ny tenena anazy zavatra hitan'ny olona rehetra etseroa mifanovana fomba fiteny ohatroatran'izay de hoe ay anao mise en œuvre an'io ny vola ho atsy misy fanjakana sahirana ny hevitra hoe 15% ny taux de pression fiscale eritreretina ho tratra eto ambony be de ambony be ange zany fa Madagasikara ange hatramin'izay niodina teo amin'ny 13 teo e tsy tadidiko tonga tamin'ny 15% ve tamin'ny androny tim pression fiscale to tonga lizy taty akaikiny 2008 tonga fa ambony be zany ary tena mampandroso ny firenena raha izay fa tsika ange zao ampitorona any amy 12 na 12 et demi de tsy ampy be de be le vola nefa ny budget ny présidence lasa misy hoe midangana be midangana be sady hoe misy hoe fonds souverain de hitanao fa any am'le tsizy zao ndray ampy secrétariat d'état tenen'ny midi anykeo hitako tany anaty machine secrétaire d'état anankisivy no ao amin'ny présidence de nisy fanendrena directeur amin'ny présidence de tsy fantatro tsonotro faniry a andian'andriam-bavilanitra de ohatry ny namboarina le organigramme eny von'ny présidence misy moa zany fanendrena ny dirikaby a de misy fanendrena ana directeur na resaka inona resaka affaire culturelle sesisa de misy fanendrena ny resaka événement sa inona présidence de fanendrena amina relation internationale sady porte-parole ny président de république misy zavatra maromaro zany tamin'ny herinandro efa misy fanendrena andian'andriam-bavilanitra maromaro de zay mihitsy ele tsika moa tsy de tena hoe inona fa safidiny koa zany amin'ny fomba fanaovan'ny politika zany ve ny velona zany fa ahafahana zany mitazona an'le tena hoe ina moa zany le tena hoe fahamafitsan'le fanjakana fa tsetsatsiatra fotsiny mpamoto zao ngery faniry tena za mamaky an'lizy fotsiny a to za hoe raha samy manao ny asany zany retololo reto hoe misy secrétaire d'état eo ny ministre moa zany any mahazo arivo any ny patrony de misy dossier anankiray mandeha tonga ato am'le secrétaire d'état de ozy hoe ho alefako am'le directeur ty de le directeur any rehefa aveo le izy iverina any tsy mifankahita tsony ange zany zany hoe tena lasa ela be le zavatra le famahana olana raha iro firafitra présidence io nany eo amin'ny présidence ara nge ka ifaniry areto milaza sady mitsikitsiky moa izy miteneny zany hoe efa nisy andriam-bavilanitra maromaro tamin'ny herinandro e de mbola nisy nandrasaka any foatra mbola tsy mety nome misy le raha matonandrasaka le tena hatrin'le enjakenjam-pitenenana be zay ndrasa fa hitatsika eo izy misy information ditanareo ary amy zavatra ohatran'izany a hafahafa ohatry ny lambandrazanany zany ozy izy satria eto miresaky député eto hoe tena anao mise en œuvre an'le zavatra mitranga de eto tsy nisy ao am'le akisanaky telo alory faniry marina hoe hiady amy kolikoly fa tsy fantatro le hoe fanjakana tandalana fotrany tsy voalaza le izy raha tsy diso tsy voalaza mazava hoe teboka anaky telo tsy kanefa ny zavatra tsy manjarinjary rehetra de ao anatin'le tsy fanaran-dalàna mazava be mola izy nandritry ny fifidianana iny ny famonon'olona kitsy rano etseroa de mitranga hitanao amy gazety enonao amy radio lasa manahirana ny olona tapadoa de alaina sary mihitsy le loha tapaka mivoaka etsy amy Facebook manahirana nge manaraka ny zava misy eto Madagasikara efa any am'le hoe inona ny fomba hitenenany ny
mpanabe azy hoe itsika ty a tsika ty ngiara-motarisona efa tonga any amin'le hoe fanjakana milaza hoe efa maty Andriamanitra tsisy tsony Andriamanitra ary dia mandaso toavina rehetra ny olona kehitriny tsy misy tsony zany hoe manaja ray aman-dreny zany manaja zoko zany maneho fitiavana amin'ny mpiarabelona ary dia tsy misy tsony zany fa le hoe fomba itenenana azy moa hoe zay nihilisma filôzofia tany amin'ny 1590 tany zany manomboka le hoe mandan'Andriamanitra nanomboka tany moa ny hoe tsy finonan'Andriamanitra de nanomboka tany ny resaka hafahafa rehetra zao hoe fandavana an'Andriamanitra sy ny fifankatiavana sy ny finonan'Andriamanitra fa dia mandeha am'izao asan'le ratsy zao a eto am'ty fiainany ty ary tsy eto Madagasikara ihany aloha ny zavatra mitrango ohatr'izany fa manerana izao tontolo zao ny zavatra tsy fahita hatram'izay a na any a Frantsa avoakan'ny anina Frantsa io ary a mitranga ny eto Madagasikara moa vao mialoza fa tena mampitsangam-bolo tanteraka ny zavatra mitranga eto am'ty fireneny ty ka de zao inona tsy hoe mampatahotra antsika malagasy ange raha miteny an'izany milaza antsika hoe zao ny zava-misy anomboka io fitondrana io a ilaza izy hoe anamafy a ny capitale humain zany hoe andraikitra mafimafy kokoa eo amin'ny asa sosialy fomba nytenenany azy tany amy 2019 marina aloha fa 2019-2020 nisy covid fa 2021-22-23 zany a no tena mba afaka ny asa ohatry ny olona rehetra fa mifanjakana malagasy nanao hoe mbola misy covid de ohatran'ny sahirany zay ka de mbola tsy niainga loatra ny arikarena teto Madagasikara 2020-21 dozy ny olona sasany hoe de misy ny Ukraine sy Russie ndray zay ny olona rehetra nke niarany zany rehetrarehetra zany nisy nandroso ihany ko fa maninona nareo malagasy tsy mandroso de lasa ohatr'izay le fomba fialana zany zay fa inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny fanjakana tsy tandalana ao anatin'ny fanjakana tsy misy mangarahara be kolikoly a ny tsy fahamarinana isa tokony a efa tsy manaja ntsony ny sotoavina rehetra na malagasy ny malagasy hatram'izay a ahoana moa misy ny fampandrosona am'izany zay ny tiana ola zay na rizy menakao de zao zay ny fomba fanaondry zareo a itsika mila mitoetra mandrakariva hoe manaja ny sotoavina malagasy fa ny zavatra tsy marina tsy maintsy ivoaka mandrakariva ary orava tsy ateza ange ny zavatra tsy marina ny zavatra ao anatin'ny fankahalana ny tsy fitiavana ny fitiavatena fitiavakarena maloto zany rehetrarehetra zany a tsy mitondranao makay zany anamafy orina fanjakana eo ambony atody venao tsy mandeha am'izay loniny zany fa de zao itsika mila miomana andeha moa zany ny fifidianana ny resahan'ny député mamy sy faniry teto a mila miomana am'izany rehetrarehetra zany andravana io a tsy finonan'Andriamanitra io a sy ny fandravana zay sotoavina rehetra mila manitsy an'izany tsika anao fifidianana tsika zao de mila miomana isy ny fanetanana am'izany nareo mantsy za isaky ny hitanareo matetika hitanay ianao tao amin'ny ara-manontsy fa zao nareo nanetana anay ifidy de aveo nareo manao hoe aza mifidy vita re iny zay re olona vita iny aza miresaka an'izay tsony a io izy io a tsy hoe nanao diso akory tsy nanao diso akory reo mpanao politika rehetra raha nanao hoe aza mifidy satria zao na nifidy ianao na tsy mifidy a lany foana izy marina fa mety hoe tsy mitovy ange raha nisy izao na nisy an'izao hoe marina zany mety tsy mitovy tokoa fa lany foana izy satria zay fa niomana anao ny zavatra tsy mety ka zao anitsitsika ity a ho avy ato anatin'ny fotoana foy ny fifidianana zay a tena akaiky atsika mahakasika atsika fifidianana commune fifidianana député anysika tsy hoe anytsika miala vokona anytsika ny tena manao ezaka azo tsika mandray ilay fahefana araky ny tokony ho izy amin'ny fomba ara-dalàna amin'ny fahamarinana amin'ny mangarahara hoentina maka izao
fahefana izao entina hampandroso marina ity fireneny ity fa tsy hiatetra amy zavatra tsy kombakomba maro isan-karazany tena marina angeto zao eto am'le firenena ny tsy kombakomba my be debe ary rehefa ao anatin'le tsy kombakomba le olona de masasa manao zavatra hafahafa de zay ahoana moa no hampandroso anao am'zany tsy mandroso mihitsy zany andendray ivoaka ny ombozy deputé teto namena alalan'ray ny io de ahitombondray ny dalo de hitombondray de lasa ohatry zany de zany faniry ny zavatra mitranga eto amy firenena mampitsangam-bolo tena mampitsangam-bolo ny fiainan'ny firenena malagasy aza mamoy fo rery vahoaka malagasy mivavaha mandrakariva eny ary maraparantsika fantanina tokana fotsiny tontomota satria rehefa mandeha eny moa tsika de maro be ny zavatra resahan'ny olona andavanandro mihitsy ny ty zavatra resahan'ny olona ity zany tsy hitanao hoe misy zavatra mandroso tsy hitanao misy zavatra goavanymbe ananana fanantenana zany hita am'izao fotoan'izao tsy hitanao hoe efa misy zavatra tena azona antoka fa tena io eny fa tena ahitana taratra fa tena androso le Madagasikara de mitondra fakahirezana moa tontomota ho atsika vahoaka malagasy zany ary zay mbola mahatonga atsika eto amin'ny miara-manonja mba ahafahany rehetra zany mahafantatra amin'ny vaovao sy ahafahany rehetra zany mitovy fandraisana amin'ny raharam-pirenena amin'ny alala nyfanadadiana zay zarantsika eto am'ty fandaran'ty fantanina mipetraka fotsiny tontomota de ny aminy hoe raha izay ary no izy tena hanova zavatra betsaka ve ho an'ny fomba fanao sy ny zavatra hitranga ao arinao sy ny fitohizan'ny tolona ny fananana maro anisa eny amin'ny assemblée nationale satria tena betsaka no miresaka an'izay manazavitsika eto efa betsaka nanazava am'izay fa ny version ny tontomota ao anatin'ny fanadiadiny everitsika fa zava-dehibe ao anatina minitra vitsy ao am hoe raha mahazo maro anisy tsika eny amin'ny anteny meram-pirenena firafitry ny firenena mihitsy aloha ny androm-panjakana anankiray ny anteny miera ao ny lalàna ny volavolaina ao no araha maso ny mpitondra fanjakana ao ny mihevitra zay aso ny vahoaka mitondra ny fitarana ny vahoaka any am'ireo mpitondra fanjakana manana ny maro anisy tsika dikan'zany ny hevitra ny maro anisa ny taterahan'ny fanjakana ary ny prime ministre tendrena de tokony hivoaka avy amin'io maro anisa io zany hoe raha manana ny maro anisa itsika de prime ministre avy amitsika mpanohitra no mitantana ny firenena amy lafiny ray zay aloha zay aloha ny tena pratika hitan'ny olonfanjakana zay ny famitohy an'izay zavatra be debe nge ny miova rehefa izay zay be debe ny miova rehefa hoe azo no maro anisa eo amin'ny antemera-pirenena be debe ny fomba fitantanana ny fomba fitondrana na ny fomba fanendrena olona ary tsy voatanisa tsika eto zany ato anatin'ny fotoana vitsy fa de zao tena iovy Madagasikara zay angamba no azo hanaovana azy hoe miovy Madagasikara iova amin'ny fomba fitondrana iova amin'ny fomba ny fisainana mihitsy azadino fa ny infrastructure ozy ny tany amy taona terminal manova ny superstructure firafitry ny fanjakana manova ny fomba fisaina ny fiarahamonina ary ny fomba fisaina ny fiarahamonina de mitarika ho amin'ny tsaratsara kokoa ho fampandrosoana anamora ny fampandrosoana ny firenena eo amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny lafiny sosialy tena ahitantsika an'izay rehefa miova ny fotom-pisainana tsy ohatran'izao tsony de mandeha io toe-karena mandeha ny fampianarana mandeha ny fitsaboana sy ny sisy io mila miezaka tokoa tsika maka an'izay ary zay le hoe amelona ny fanantenana ny amin'ny farany de ny azahotsika ny maro anisa eo amin'ny anteny mera-pirenena de azotsika ho azy ny anteny mera ndoolona sy ny sisa miaraka am'izany rehetra zany amenona ozy ny fitenenana mbola le santionne manko iny le santionne mila manakatra tsara sika le santionne zay satria
ny fahazona maro anisa zany ahafahana zany manova zavatra betsaka ho itontomota teo fahazona maro anisa ihany ko de ahafahana miverina am'lay hevitra fototry ny tolona nataony collectif de candidat misy hevitra fototry ny tolona iny azo ampiasaina zany ny fahazona maro anisa amin'ny fandaminana ara-politika amin'ny reo zavatra rehetra zay takina tao anatin'ny toliny ka tiana ho tanterahana de zao ny fananana maro anisa no ahafahana verina am'zany adevitra zany akoatra n'lay hoe tsy afabela na anova lalam-pandrenanareo tsy possible ary na andinga anareo tsy anjaranareo maro anisa manolotra prime ministre tsia zay nambarany lalam-pandrenana betsaka ny zavatra azony dinganina fa misy zavatra tsy azony dinganina amin'ny alala ny fahefany anteny mera-pirenena zany mbola ho tonga any amle hoe manana fahefana maro anisa tsy hitsara ny gouvernement ireriany fa hitsara ny filohan'ny repoblika mbola adevitra afo zay de toizako mihitsy zay misaotra ny faniry manokana napatsy an'zay fa zay ny tena fototra fa zao eto teny amitsika menaka Andriamanitra manana ny hevitra heverana atsika hitondrana atsika ho amin'ny fiadanana zao ny sitrapon'Andriamanitra io ny filoham-pirenena io ny gouvernemanta miezaka tsika hivavaka tsika hiasy tsika azahoana maro anisa eo amin'ny anteny mera-pirenena azahoana manitsy na ny lalam-panorenana na ny zavatra rehetra azahoantsika manitsy an'izany mba hitondrantsika ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny malagasy ho avy mamirapiratra ho an'ny firenena malagasy fa zao mila tena mitoetra tsara tsika mari-pototra tsara ny finoatsika an'Andriamanitra mari-pototra tsara ny fitiavatsika firenena malagasy de ho tonga am'izay resaka tena misaotra mifaniry namerina an'iny fa zay ny tena maro tsy azo natao akisasaka zay ozy rado raha efa nanoratra marina tsy azo natao akisasaka zavatra ny tenen'ny faniry teo de isaorana azy indrindra zany eny ary zay no azotsika naroso tsika koa de an'izao de fa mijery tsara amin'ny olo le veritsika fa hitondra ny tenitsika ho sori-tenatsika fa tsy manao resaka kafe sy dite sy mampandradrisa any any amy distrika mampimiany so de lasa an'le olona parazara sy par accident le fahefana zay manao politika bojo mieritreritra fa hoe mora azo zany fanjakany zany dia mampirevirevi fotsiny sy manao ronono an-tavy fotsiny mamotika amin'ny fomba fanaovana politika tsy ohatran'izany le izy fa mila mahay manavaka tsara tsika ny amina hoe ohatran'izao hoe ny tena profil olona zay verina fa tena amoaka ny ty Madagasikara ty ao amin'ny toerana zay misy azy azotsika faranana aingana zany ty raharaha ty fa tsy hoe taritina lavabe akory dia anisan'izany ny tena hoe situation akaiky indrindra amin'ny alalan'ny élection zay ho avy eo zany miomana an'izany tsika rehetrarehetra ary mivonona am'izany ihany ko zany de zay no amarana antsika ny fandarana tam'ty androany ity de akasitrahana i député Mambrabendrina akasitrahana ihany ko tonton Mota amin'ny manaraka indray sika tonton Mota hitondra adevitra heverina fa mety efa le ao anatin'le andrasan'ny olona fa mbola tsy tonga eo aloha zany tsika anatin'le satria mbola eno tsara an'le PGE tsika sy lay karazana interprétation be da be sy lay réaction aorianan'le PGE fa satria mbola enjakenjana mamaky an'izy vonetiny député mamy teo moa satria vao azo le document zany mbola vakitsika lizy efa nitondra sombonytsika teto fa aloloha zany andeha tsara lizy manakambara indrindra amin'ny tontolo ny arenakibon'ny tany sy ny toekarena amin'ny akapena de misaotra mifaniry misaotra anareo niaraka miaino izao fandarana tamin'ity andro an'ity zao mametraka anareo tanan'ny tompo ombatsika mandrakariva Andriamanitra misaotra faniry de misaotra ny tonton Mota de amaranantsika ny fandarana moa zany dia ity spot alefa mifaly ity zay miantso atsika manasa atsika ho amin'ny fotoan-dehibe karakarainy antokotika Madagasikara amin'ny sabotsy fahatelo ny volana febroary ho avy izao eny Imerika Sina distrika na Varadrano zay ao anatin'ny commune Anambomalaza amin'ny fambolekazo zay karakarainy ho iaho ny antokotika Madagasikara manomboka amin'ny 7 ora maraina noho izany any amin'ny toerana zay angatsika any de menga maraina
fa so sanatriny zany sahirantsika amin'ny alalan'ny fitateram-bahoaka rehefa tonga eny a de marobe ny zavatra ho ataontsika eny amin'ny fambolekazo ny resadresaka samihafa atao vonina ny sakafo maivana sy ny rano zany a de tena ambiansa be io amin'ny sabotsy io a de manaova karazana hoe fandaminana isaky ny fokotany sy ny commune zay misy atsika raha azo atao na isaky ny sampana section misy atsika tanora vehivavy sy ny sisa zany a fa zava-dehibe de zava-dehibe ny fahafahantsika miona amin'io sabotsy io eny ara de makasitraka tompolahy makatelina tompovavy ho an'ny raha pitsondray ny fandarantsika de isorina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany akasitrahany namana mpiara-miasa amin'ny radio Mata zato teboka valo ny atao amin'ny MBS fetalavitra sy onjam-peo niaraka tamintsika tamin'ity atoandro ity rahasoantsika menakafy tompoko daosika mboly azy ho an'ny taranaka miaraka amin'ny natokontsika Madagasikara ny sabotsy 3 febroary izao manomboka amin'ny 9 ora maraina eny Amerika Sinina